Aleluia. Manao ny fiadanana avy amin'i Jesosy antsika rehetra, ampitiavana, ampifaliana, ampientanentanana, ny onana indray n'Andriamanitra. Ataontsika hitehaka ho an'i Jesosy irery ihany. Aleluia. Sokafantsika amin'ny bokintsika ny Baiboly eo amin'ny Salamo 7:30. Salamo 7:30. Andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Salamo 7:30. Andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Manasanao hitsangana hiarivavaka tsika tompoko. Mialohany hamakitsika ny ten'Andriamanitra. Hivavaka tsika ara. Andriamanitra tsara indrindra, masina sady mandrakizay. Andriamanitra pahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra fitiavana. Andriamanitra feno tsarana. Andriamanitra mandrakizay. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Fisaorana no atolotra ianao Andriamanitra. Ny amin'izao andro manokana ny tendrenao anay izao indray, anompoana ianao ary indrindra anekenay ny fitarianao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny famindramponao indray satria matoa izay velonay n'Andriamanitra dia namindra fo ianao. Misaotra ny amin'ny fiarovanao, misaotra ny amin'ny fitiavanao anay, misaotra ny amin'ny famindramponao anay tsiraray avy. Tsy ny herinay na ny tanjakaina na fany anjoro. Tsy misy fafana avy aty aminay Andriamanitra. Tsy misy vokatry ny ezaka nataonay ka nahatonga anay tahaka an'izao Andriamanitra. Misaotra anao zahay ny amin'ny fafanay mbola manompo Jesosy, satria fantatray fa ao anatin'ny sehitry ny fanompona ny toerana anankiray izay anitsianao sy anamboarana ny tsiraray avy. Afahanay miomana sahady ny amin'ny fiainana mandrakizay izay tianao isy any tsiraray avy. Misaotra satria izany mihitsy ny antony dianao Jesosy. Tao anatin'ny fiainana izao tontolo izao izahay, tao anatin'ny fisainana mbola tsy araka ny sitraponao, dia indro ianao tonga hamonjy sy hanafaka ny tsiraray avy. Ankehitriny Andriamanitra dia mankasitraka fiainanao zahay satria tsy hoe vavaka nety be ny nataonay dia nahatonga anao nanolo tena, fa ny fitiavanao mihitsy Andriamanitra nanesika anao tia hanolotra ny ainao mba ho famonjena ny olonao. Satria tsy ampy anao ny lanitra tsy misy any tsiraray avy Andriamanitra. Tsy mety aminao ny lanitra tsy misy anay. Dia tonga ianao hanafaka, tonga ianao hamonjy, tonga ianao hanangana. Misaotra Andriamanitra, ary ny tena marina dia tsy ampy ny teny, tsy ho ampy mandrakizay ny teny. Na isy ara vocabulaire hiforona tsy kelikely dia mbola tsy ho ampy ny teny Andriamanitra. Ahafahany misaotra noho ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindramponao, fahatsaranao. Ankehitriny Jesosy dia misokatra indray ny fonay, tahaka ny namelanao ny masonay hisokatra noho ny maraina, no anekenay koa anokafana ny fonay andraisanay ny teninao Andriamanitra. Dia amin'ny anaranao Jesosy mitenena indray androany, satria eo ambadiky ny teninao no famelombelomana ny fananay. Rehefa miteny ianao Jesosy dia misy ny zavatra rehetra. Ary ny amin'ny tontolo tsy hita maso dia afaka miteny ianao dia lasa hita maso. Amin'ny anaranao Jesosy, any amin'ny toerana izay mety tsy tazanay, mety tsy takatry ny fisainanay akory Andriamanitra, fa nefa rehefa misy teninao milatsaka Andriamanitra dia mety ny zavatra rehetra. Ka ankehitriny Andriamanitra, tonga eto izahay tsy hiona amin'ny olombelona. Tonga eto izahay Jesosy tsy haneho ny tenanay akory. Tonga eto izahay Jesosy hiona aminao fotsiny, te hitanao fotsiny, te hikasika anao fotsiny, te hiaraka aminao, te hieno aminao, tahaka ny toe-pony Maria mandany fotoana eo tongotrao izy Jesosy. Ary ny fantatray Jesosy dia izao hoe arakaraky ny andaninay fotoana eo amin'ny tongotrao no tsy hanomezanay lanja ny zavatra tenenin'ny olona ny ivelany. Arakaraky ny andaninay fotoana eo tongotrao Jesosy no ahatonga anay ahita ny fahalehibiazanao mandrakariva. Arakaraky ny andaninay fotoana eo tongotrao Jesosy no ahatonga anay ho feno fankatoavana sady anaiky anao amin'ny antsipriana. Dia ankehitriny Jesosy manolotra ny fonay izahay, tsy fo maditra, tsy fo mitady izay an'ny tenany, fa kosa fo manaiky ho tarianao Andriamanitra. Fa afaka Jesosy amin'izao fotoana izao ho anay rehetra Andriamanitra, aoka anaiky ho ahitsy ny tenin'Andriamanitra izahay rehetra. Raha tonga eto izahay tsy handahatra ny teninay eo anatrehan'ny teninao Andriamanitra, fa kosa ampanaiky ny fonay Andriamanitra eo anatrehan'ny fitarianao. Dia amin'ny anaranao Jesosy misaotra anao izahay, misaotra Tompo fa mbola miteny ianao ary fantatray fa efa voaomana ny teny Andriamanitra tsara indrindra. Dia ianao miamboninahitra mandrakizay Jesosy. Aleluia.
amen. Dao antsika mbola hitehaka sy hika aleloia mafy be ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Salamo fahatelo amby telopolo amby zato andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo no anasako antsika ndao irahantsika mamaky mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Nataony Davida endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalany miara-monina. Tahaka ny dilily tsara mivoloha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra arona izay mitsororoka amin'ny morotongotra akanjony. Tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra ziona fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Tonoa ny fiadanana amin'ny akaikinao terina tsy tahiny tompo manokany ianao Jesosy hitahiry anao andray ny tenin'Andriamanitra indray ianao androany tsy hitovy amin'ny alanao tany an-trano ny voanao eto amin'ny anaran'i Jesosy satria ho feno fitiavana. Halleluja. Ndao antsika nofantanantsika ho any amin'i Jesosy indray atao hoe tonga soa eto ianao tompo, tonga soa eto ianao Jesosy, tonga soa eto ianao fanamasina. Halleluja. Tonga soa eto ianao fanamasina anao izao fotoana izao atao izay tianao atao eto aminay indray tompo. Izahay dia tonga eto iona aminao, tonga eto izahay tsy ho an'ny tenanay, tsy tonga eto izahay aneho ny tenanay fa tonga eto izahay iona aminao sy aneho anao Jesosy. Halleluja, halleluja, halleluja. Rehefa mifankatia tokoa zanak'Andriamanitra dia miditra eo, mirotsaka eo ilay andro lanitra, mirotsaka eo ilay ositr'Andriamanitra izay mameno antsika tsirairay avy izay ilay hoe onction collective. Rehefa tena mifankatia zanak'Andriamanitra dia miditra eo, mirotsaka eo ny herin'Andriamanitra izay mameno antsika, mamelombelona antsika. Amen. Halleluja, halleluja. Ozy ny toriteny maly hoe ny fifaliana dia mampitoetra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Isan'ny teo maly atsangano ny tanany hoe ho an'izay tsy teo dia fampahafantarana kely anao fa rehefa miditra ao an-tran'Andriamanitra ianao dia tonga mila tonga ianao tsy amin'ny fo malahelo tsy amin'ny fo vesara neta mavesatra hoe andeha ho any an-tran'Andriamanitra fa mavesatra mihitsy azy zany dia entinao eo amin'ny tompo. Fa iny tsy henoin'i Jesosy loatra iny fa lenao feno fifaliana hoe dia iona aminy ao an-tranony na dia misy aza ny zavatra manjo na dia sarotra aza ny zavatra diaviko dia iona aminy fantatry fa efa ao izy miandry fantatry fa Jesosy tia andeha iona aminy dia le fonao falifaly iny no hitan'ny tompo. Le fonao falifaly iny no mahatonga ny fanatrehan'Andriamanitra ho tamana eo amintsika. Amen. Halleluja, halleluja. Makanesa eo anatrehako izy amin'ny fiobiana. Amen. Halleluja. Amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia fahavokisam-pifaliana. Amen. Halleluja, halleluja. Sy fa tsara tarehy voninahitra ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka raha tonga eto an-tranontsika dia izay foana isaky ny vavaka koa ianao dia aoka ny fonao faly hoe iona amin'Andriamanitra sady fa tsy hoe mandohalika ianao dia miketrina ianao alohan'ny andohalika fa oka ianao tena hisokatra ny fontsika isaky ny eo anatrehan'Andriamanitra na hidera azy na hitsoka azy na hivavaka. Amen. Tokony ho attitude antsika naiza hoy ny mpanompon'Andriamanitra zany. Andeha hiasa ianao, andeha hianatra ianao, ninina na dia misy zavatra mampiasa ny sainao ary hoe aiza nahita an'ity volo ity rapitso. Dia ianao raha ohatra ka masain'olombelona ka rehefa tsisy ny ressource dia indraindray ianao valoarika hoe tena fa hoe misaoran'i Jesosy hoe tompo mpanao lalana ianao, ianao ilay mpamatsy lehibe, matoky ianao. Amen. Halleluja, halleluja. Misaotra Jesosy sokafo ny vavanao ndaontsika hivavaka. Misaotra tompo fa ianao dia efa eto tokoa. Misaotra Jesosy Kristy ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo fa ianao ilay tomponay ilay manjaka mandrakizay eo amin'ny fitoeranao eo amin'ny seza fiandriananao. Ka raha mbola ianao koa Andriamanitra no mitoetra eo dia tsy atahotra izahay, tsy anahy izahay. Tompo malalo ary falo mandrakariva izahay satria izahay dia manana anao ilay Andriamanitra lehibe tsy toho. Halleluja. Andreto izahay tonga andray eto an-tranonao, tonga izahay tompo anatitra fanatim-pisaorana sy fankasitrahana, tonga izahay anatitra ny fanatim-piankohofana, tonga izahay tompo tsy tanisa ny fahorinay, tsy tanisa ny vesatra, tsy tanisa ny olana fa tonga izahay
tompo hitanisa fa tsara ianao, hitanisany zava-magaga efa nataonao, tonga izay hibanjina ny voninahitrao sy ny herinao sy ny fahalebiazanao eto an-tranonao. Halleluja. Tao amin'indray izahay amin'ity maraina ity fankahita aminao tompo, hiteny izay hoe anao tompo, efa reko ny feonao. Halleluja. Ataovy manakaiky ny azy fijalianao izay tompo. Halleluja. Anao tompo, reko ny feonao, zay mitoriny fitiavanao. Nei famiglia sanga
ataovy manakaiky anao isan'andro Jesosy, atsiaro mandrakariva fa ianao ilay nofantsina ho anay. Ianao Jesosy ilay nafoy ny lanitra ho anay, nafoy ny zavatra rehetra. Tompo ambidinay tsy mba tamin'ny volamena sy vatosoa, tsy tamin'ny volana arena Tompo izay mety ho loha, fa ny raha soa anao ilay zanak'Andriamanitra velona no Tompo ambidinay, no nividianana anay Tompo ho afaka tamin'ny fitondrantena dala rehetra hatramin'izay Jesosy. Fa ankehitriny kosa efa fanaka voafidy izay, ankehitriny kosa izay Tompo efa firenena nalainao ho an'ny tenanao, taranaka voafidy izay ho ianao Tompo. Halleluja, fanjakam-pisorona, firenena masina Tompo, nalainao ho an'ny tenanao manokana, mba ilazana eny an-tsaran'ilay niantso anay. Iala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavanao mahagaga kosa Tompo. Misaotra Jesosy io, fa raha tsy teo ianao dia tsy toy izao fiainanay. Nalainao izay, natokanao, no diovinao, no hamasinonao, natokanao ho lasa olona ho an'ny tenanao ankehitriny. Milaza ny fahatsarana ho aizay Jesosy raha tsy eo ianao. Tsy manan-kaliary, tsy handeha n'aiza n'aiza koa zahay Jesosy, fa ho aminao rery ihany ny safidinay. Halleluja, rezano alay, je suis aminao, rezano alay, je suis aminao, rezano alay, je suis
Zay mipetraka eo ambon'ny seza fiandrianana ny loolona 420
ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay dia anipy ny satroboninay ny ao alohan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe ianao tomponay sy andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery fa ianao ny nahary ny zavatra rehetra ary no ny sitraponao no nanisy nahary azy
Alleluia, andao tsika itiaka mafy ho an'izany anarana kanto indrindra izany a. Izany anarana kanto indrindra Jesosy Kristy avy any Nazareta. Andao tsika itiaka mafy ho an'i Jesosy. Mandroso tompoko a taty lofo, mandroso tompoko. Ya, izahantsika fitinina arak'izay azo atao hatrany ny témoignage. Dia mbola voninahitra ho an'i Jesosy no ahafahako mijoro vavolombelona eto. Nisy fotoany papa Andray Azomany teny hoe ataovy mahazaka anao ny teny. Fa tamin'ny 2019 tany nisy teny teto tamin'izany mbola mpiainao amin'ny télé fa mbola tsy tonga teto. Resaka communion le izy. Dia nahazaka le teny. Tena hoe lasa nananana fomba fiainana tiany tokana ny vavaka. Izay andraisana zavatra be dia be. Tsy le abetsaka le teny. Dia faharoa tamin'ny AG, tamin'lery papa lasa tany ivelany iny. Dia nisy partage ny pasteur Hery teto ny momba ny asa mission. Manana ministera fijoroana amin'ny banga sy fitorim-pilazantsara zahay. Dia tao anatin'le teny nolazain'ny pasteur Hery ohatrany hoe tena nakasika efa tsy hoe ohatrany hoe nakasika, tena nakasika dia tena latsaka mihitsy ny ranomasoko tery. Tsy hoe tsy niasa izay teo aloha fa mamangy ny tompo mba hiazakazaka mihoatra noho ny efa natao dia noraisina ny fanapahan-kevitra hoe eny ary nampitomboana mihoatra noho ny teo aloha ny fitorim-pilazantsara. Tamin'ny rotokom-bolana androany izay nandeha tany Manjakandriana. Tena tsy nisy hoe organisation be ohatry ny ahoana fa tery fotsiny ny fanahy hoe te hamonjy fanahy tsy ho very. Fa voninahitra ho an'i Jesosy olona ray ihany dia ampy. Nampiasain'i Jesosy nanao ny famatsiana rehetrarehetra. Ary mbola voninahitra ho azy ilay naniraka fa tsy ho anay izay nirahana. Tena hoe mitomany ny olona rehefa mitory ianao. Rehefa Jesosy ny ataonao mitondra ny zavatra rehetra dia voakasika ny olona. Voninahitra ho azy ilay naniraka fa izay tsinitsinina solom-bavany fotsiny ihany. Dia mampahery anao hoe raha manana antso ianao dia mitsangana. Aza mijery moyen, hozy pasteur Jao hoe lasa hoe moi, fa aza mijery moyen fa rehefa vonina ianao, Andriamanitra kosa samy mihoatra lavitra. Voninahitra ho an'i Jesosy dia misaotra tompo. Andao tsika itiaka mafy ho an'i Jesosy. Manasa anao tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ijoroako vavolombelona. Za moa zany izao période de stage any amin'ny banque. Dia ao anaty anisan'ny asa ataoko no miantso client proposer offre. Dia isaky ny herinandro zareo mandefa liste amin'ny Excel client antsoina. Dia satria moa za sady bebe asa ihany manao kely an'ilay izy dia adiniko ny enregistré an'ilay commentaire satria sina commentaire hoe intéressé le olona pas intéressé dia ny rendez-vous. Dia rehefa mody amin'ny hariva dia verrouilleko fotsiny le ordi dia tonga indray maraina dia manohy. Dia tamimaly amin'izay satria isaky ny azoma manao compte rendu an'ilay izy any amin'ny lehibe anay izay. Dia
dia andefa mail aloha za talohan'ilay izy dia nifermeko le excel dia nisy an'le hoe enregistré sy ne pas enregistré dia le ne pas enregistré no mipotserika dia lasa amin'izay le mail dia andefa le compte rendu amin'izay avy eo dia nisokafako le fichier tsisy ninona tao anatin'le izy dia lasa amin'izay anakany amin'le adjoinay dia ozy izy hoe tsy hita ho le commentaire dia ozy izy eo mahaizy ianao ozy izy manazava an'izany fa inona zany no alefa nytaliany ambony dia lasa dia naveriko nisokafana foana le izy dia tsisy ninina dia tadidiko tapaka amin'izay hoe mila tony ianao dia mipetraka dia tony dia izy Jesosy eo tena pio fa tena tsy haiko izay azo an'andro any dia rehefa nisy fatoniana be tao anatiko dia nisokafaka le izy dia naverin'i Jesosy tao daholo le commentaire rehetrarehetra dia voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Ndao aloha tsika tehaka mafy an'i Jesosy. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy nijoroako eto za tena tsy tia miakatra ety na manaty rakitra io ara dia mamaly aho hoe za tsy ho eny fa noho Jesosy dia nijoro Alleluia. Zay mihitsy. Ina le voalohany. Nampatsivy ny fanahy masina tamin'le resaka radio. Le radio antsika eto Tana io mivavolombelako radio Majunga. Tamin'ny nanao radio Majunga dia ozy za tsy maintsy manao. Za tsy maintsy manao raha nivoaka izay business izay. Misy business izay izany tamin'izany. 2 volana, 3 volana, 3 volana tsy mivoaka le business. Pasteur anefa io andeha ho any Majunga. Alarobia sekoly tao amin'ny Soprette tamin'izay dia savaiko ny poketrako tena izay misy ato nomeko fa tsy handry an'ilay business 250 000 francs tato anaty poketrako nomeko amin'ny pasteur ty pasteur any ana participation radio arivan'iny tamin'ny roa sasany madame Nirina ty le anjaranao tamin'ilay anina 2,5 millions. Alleluia. 50 000 ariary lasa 500 000 ariary. Eny tompoko. Dia ataovy misy tombontsoan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Ny zavatra ataonao rehetrarehetra ninninona dia ataovy misy tombontsoan'Andriamanitra. Dia hitanareo rehefa ilay manao rally tsy hoe izay mibe vola tsy haiko hoe firy rally izay tsika fa angamba inefatra ihany any tsy nandeha tsy hoe be vola fa ny tanay ara tamin'izany tantaraiko aminareo fa 4 millions tsaikatsaika netana fa rehefa mangona frais sakafo dia lasa dia nisy fotoana ndre-pandeha izay niteny pasteur hoe tsy maintsy misy mpiandraikitra mandeha dia nefa za tsy manaiky fa mandeha amin'le mpiandraikitra mandeha amin'le voalohany dia hoe Jesosy raha tianao andeha zany dia toy frais sakafo dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy fa tamin'izay aloha Fenerive aloha tamin'izay mbola kelikely le budget dia vitany fa noho ny Dego amin'izay 1 million budget tsy hoe za rery fa ny zanako choral tamin'izany tsy maintsy etohana koa ny choral fa tena ny ray alatsinainy tonga dia vita budget rehetrarehetra. Alleluia. Dia Andriamanitra koa manana amin'ny fotoanany. Hitanareo tamin'izay le hoe tena sahirana izay tamin'izay. Koa anazy le izy fa tsy hoe siflena akory izy hoe izao no tendrerinao. Aleo aloha azava. Satria za efa bebe 12 taona. Dia izay raha fa tsy tadidina. Ya. Manana amin'ny fotoanany Andriamanitra. Hitanareo tamin'izay le tena hoe sahirana dia tsy ny atodohanao miketriketrika hoe be calcul za manko be calcul izay hoe haiko hoe ataoko an'ity dia mety fa rehefa natao an'ity dia tsy nety tsy nandeha tsony ny tsena fa tsaikatsaika netana dia lasa indray nanao calcul brique ary rehefa natao calcul brique efa tao ny brique nitsoka teo 3 taona tsy efa taona tsy tadidiko nitsoka teo fa tena Andriamanitra reto manana amin'ny fotoanany avy nanao rally eritreretinareo fa Tsirabe tsika eny akaiky indrindra
dia nefany a mamorona izany firesakafo atsirabe izany ary naray tena hoe sahirana dia avy any Tuléar amin'izay ianao tsisy hoe misy vola ampirina ao an-trano na inona fa izay voangina izany dia lasa ianao dia rehefa lasa tany tonga miverina avy any Tuléar amin'izay dia nisy zoabavinay izay ny antso ny rina nareo moa manana briky eno a anaovy brikina 3 millions felany mila ordinateur 3 millions ilay vidin'le ordinateur tena hoe tena izany no tena hoe tena Jesosy miasa izany a dia iny zanako io moa mahay mandefindefitra kely izay dia ozy izy mama aloha andoavana trosan'olona ozy izy le 3 millions satria tena hoe latsakakaty dia nandoavana trosan'olona le 3 millions fa navela indray ilay ordinateur dia afa-kerinandro dia niantso indray ilay zoabavy apy 3 millions ki le briky a dia ozy izy hoe misy olona tena teren'Andriamanitra hanampy ianao tsy izany te hividy briky ozy izy a fa te hanampy anareo a dia afa-kerinandro n'iny indray dia tonga dia misy olona izay nareo mbola manana briky isao daholy alleluia vita ny soutenance azo ny ordinateur vita ny soutenance afatrosa tapitra amin'ny briky dia nisy fotoana tamin'izay mbola sahirakirana izy tsy nijoro a dia atambatra amin'ny anazy fa za manko tsy mety mijoro dia nisy fotoana tamin'izay le tena mbola le hoe sahirana tamin'izany dia mijery chemise teo aminay mama andeha chemise ho any Eli dia hoe anao chemise ny ho any Eli kita ty nirina dia ohatriny ty dia ozy hoe eto any nefa izay ary io mafiady eto ano a dia tsy haiko afaka 2 heures na 3 heures teo angambany a tsy maintsy miteny amin'ny pasteur izy pasteur automatique mivavaka ao anao foana tena afaka adiny 3 tonga dia nalafo lobaka 13 pantalon 13 dia zao zany ny tsenanay ny tena mahafeno ny tsenanay aloha dia lobaka eny tompo dia tamin'ny taloha manko izay teo foana ny varotra tato ambadika tato dia nomeny Jesosy tseny izay talohan'ny krismasy tsy haiko firy novambra iny tsy mifilahana tompoko izany tsy natao nininina fa tonga dia hoe mahalafo be ny olona rehetrarehetra mimenimena hoe tsy mahalafo a fa izay tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy hatramin'izao mbola manana 2 minitra anao alohan'ny karaha pasteur Jao dia voninahitra ho an'i Jesosy fa aloha manaraka ny alleluia ahita ty very iany tompo za ndray te hijoro vavolombela fanasitranana za moa izany dia manana hira hoe mpanasitrana izay mbola tsy niraiko teto fa mety efa misy naheno ihany ilay izy tany amin'ny radio sy tany amin'ny Facebook dia za koa tia mampirisika ny olona izany hoe Jesosy io tena mampirisika ny olona tena hoe anana finoana sy fahatokiana na anaty aretina na anaty ady sarotra dia ohatr'izany koa ilay mpandresy mandrakizay hoe tsika tsy maintsy mandresy miaraka amin'ny Jesosy ohatr'izany koa misy hiry izay ataoko hoe mino izany izahay amin'ny tena anglisy hoe believe for it hoe mino ny zavatra impossible mino ny zavatra tsy hainan'ny olombelona atao dia tsapain'i Jesosy arany aho hoe rehefa nandalo fanasitranana be dia be tamin'ny fiainako sy zava-magaga ary zay natonga nanirany fa taty aoriana indray efa elaela zany ohatrany hoe tsy elaela zany tsy nitsapaina moa zany fa tiany Jesosy iainako indray le zavatra le fatokiako anazy tapabolana lasa zay nisy vatonono moa za zany efa ela izy anankiroa dia teneny dokotera hoe tsy maninona io za tsy mila didina fa mila atao contrôle aty isaky ny 6 mois na ohatran'izany
dia elabe ahy zany tsy nandeha nijery dia nisy taona raha navesatra be tato amin'ny ilany tato navesatra be dia ohatra mbola tsy naninona ohatra mbola tsy taitra zany ça va passer dia avy eo tokoa ilay izy tsy naninona dia efa tsy naninona mihitsy tapitapika eo ndray alina tonga dia nisihatra be tato amin'ny ilany tato tena henoko mihitsy hoe miofa mivoto be ilay izy dia manaintaina be dia tsy azo tsindriana tsy azo kitihana dia mivaly amin'iny ilako avy rehetrarehetra iny tena ohatrandreny hoe avy mibata zavatra be reny efa tsy mibata ninina dia narary be ty ilako avy ity dia mifandririndritra daholo zany tsy haiko tsony aiza fa any amin'ny atoko aty tena Jesosy eo tsy mbola nahazo anao aho zany hatramin'izay tena teneniko moa zany Fortuna vadiko hoe tena faafy ty hoa Fortuna fa eto am-bavaka dia nomeny Jesosy teny ahako le hoe fedina rehetra voaforona melezana anao dia tsisy ambinina izany lovany mpanompony Jehova sy anjara lovany avy amiko izy dia nahazo tena Andriamanitra koa amin'ny teny français moa izy tena niditra tato-poko hoe bannis la crainte de ton cœur bannis la crainte de ton cœur dia nanisan'le ohatry ny hafahafa zay tena hafahafa ngely izy ohatry ny hoe reraka foana ianao tsy hainao hoe maninona namonjy mariage ny mika tamin'ny heriny dia tena hoe isan'andro mahavita mandindihy be sy ohatra izany hoe miara-mifaly fa tena tamin'izay sa tsy hoeny dia Fortunana dia tena ohatry hoe tsy à l'aise dia farany mandeha nivoaka tao le mariage aloha zany lasa alohan'ny tokana mihitsy Jesosy dia tokana vavaka nakao anaty tomobile tsisy malala zany za koa nataon'i Jesosy mihitsy tsy nahazo ny pasteur Rodolphe fa tiany hoe za mihitsy ny vavaka sy ampiasan'le finoana dia vavaka Jesosy nampatsiviko tao le teny azoko zao nefa niteneninao anahy za Jesosy zao vao tena malala zavatra famarinana be dia be izay tsy fantatra hatramin'izay tao anaty fanompoko anao noho izany Jesosy tsy anaika fa zao vao tena hiazakazaka hanompo anao tsy manam-pahefanamiko io aretiny io fa ianao fantatra fa manasitra anahy ary ny zavatra teneniko sy toriko dia tanteraka amiko Jesosy dia niditra tao amin'le verina zany tonga dia navita mifalifaly amin'izay navita nandio an'i Jesosy amin'izay gloire à Dieu Alléluia dia nenoko amin'izay nanomboka ny alina iny ny apitsony iny tsy narary tsony le izy tsy le mivaingana be tsony le izy nitsapaiko nakaiza neniena tsisy an'le symptôme tsony niala le manaintaina niala daholo voninahitra ho an'i Jesosy izy mimpanasitrana Alléluia andao tsika hitsangana andao tsika hisotra an' Jesosy asandrataony amin'ny lanitra ny tananao ho anao izay manana fijorona vavolombelona afaka manokana fotoana anankiray ohatra ny tatiany iriny ianao rehefa manaraka atambaro tsara dia mivoninahitra Andriamanitra fa zao aloha tsika hiaraka hisotra an'Andriamanitra raha amin'ny anaran'i Jesosy mifaly zay tena ravoravo eto anatrehanao Jesosy mifonay fa velona eto amin'ny fiainanay ianao manamarina ny teninay ianao rehefa ianao Jesosy mandidy dia mitoetra maharitra mandrakizay ny zavatra ny teneninao misaotra Jesosy fa ianao mimpanasitrana ianao manala ny fivitosana sy ny fanaintainana misaotra Jesosy fa ianao mamatsy amin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina misaotra Jesosy fa ianao dia tianay mihevitra ny asanao ianao misaotra Jesosy fa ianao mampaharitra ny vokatra eo amin'ny fiainanay tsirairay avy misaotra Jesosy fa ianao dia mitahiry ary mikatsaka fiombonana lalina eto aminay misaotra Jesosy fa ianao mampitombo ny asa ary misaotra fanamasinao fa ianao mampatsiahy na dia misy erreur raha indraindray ataonay dia rehefa omenay fotsiny le fitsaharana dia ampatsiahivinao zany misaotra Jesosy mankasitraka anao zahay raisoanao ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay amen andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy sady andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra Alleluia metsika voninahitra Jesosy mitehaka mafy be Jesosy no niasa namaly ny tsinjo ary nanova ny fiainan'ireo olona izay nitsoro vavolombelona tsy azo fekaela le izy fa Jesosy tsy fotoana le izy tsy hoe rehefa maketo amin'ny trampokon'olona fa le fanatonana an' Jesosy nisy témoignage anankiray hoe tena inoko fa nanentanentana mpivarotra mihitsy Alleluia ozy izy le olona tonga avy any hoe isao ny entana fa to dia alaiko daholo ianao mieritritra ny olona rehetra miaina an'izany eto Madagasikara ve ohatra mino fa angamba tsy ny olona rehetra misy ary tena maraina
atoandro ariva tsy mahavarotra na entana ray aza. Tsy diky zany hoe tiako andeha mivarotra dia aloha hivavaka, mihoatra noho izay sady mampety ny fahasalamanao miatrika an'ilay varotra tsy mandeha ilay vavaka izay aloha anankiray. Tena mampety be mihitsy ilay mivavaka ao anatin'ilay varotra tsy mandeha iny a, dia manomboka ho hitanao amin'izay hoe na mandeha io na tsy mandeha io a, efa napetrako amam-bavaka ka mivalinao tonga eo a, na io lafo androany a, na io lafo tsy kelikely a, na io lafo mitambatra. Eto koa mbola nisy vavolombelona raha azoko tsara témoignage a, entana mbola tsy eo dia efa misy hividy koa. Azonareo ve le zany hoe Andriamanitra zany tena afaka manokatra lalana atateraka ny nofonofinao a sy izy rehetra mety mba hirinao. Nisy karazana aretina ihany koa teo voalaza fa tena hoe rehefa entinao amin'i Jesosy le antso mifonao cri du cœur le izy, tena lenao misokatra ho amin'i Jesosy hoe Jesosy a, eto zany tsika asianao fa tiany any anatin'ny foko. Tena mitsotra aminao fa tena miainao anao Andriamanitra, tena kekinao mety tsy mana-po ianao io hoe a, fa tena miainao anao io Andriamanitra hoe. Amen. Nisy témoignage teo mahakasika amin'ny fahavitriana sy ny faharisipo a manao croisade, ary afaka fotoana fohy dia isy croisade. Halleluja. Miomanantsika to dia omany teny zao a, ny fo a, ny saina, ny jea, ny sosy a. Halleluja. Omany satria efa fantatra meloa fa hiaraka indray tsika andeha hitory ny filazantsara, ampafantatra ny olona izay mety mbola tsy mahalala hoe tahaka ny ahoana zany a miaraka amin'Andriamanitra zany. Amen. Mahavita ny zavatra rehetra ny Andriamanitra ao. Amen. Ao foana tananao dia isaora Andriamanitra fa tonga eto ianao a, isan'ny nandre ny fanasana ary isan'ny tonga namala ny fanasana. Ankasitraon'Andriamanitra ny amin'ny fahavitany iny herinandro iny. Maro ny zavatra mety ny famaofao fa miverena fotsiny eo amin'ny fahamarinan'ny teny a, manondro ny sitrapon'Andriamanitra manao hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Isaorana ianao ray aminaran'i Jesosy ny fahataperan'ny herinandro, namakivaky an'ireo andro ireo izay niaraka taminao, ary misaotra betsaka anao fa ianao mihitsy koa nanaiky hiaraka taminay. Tao ny rentrée a, tao ny fianarany ankizy a, tao ny fianarany lehibe a, tao ny asa mandrarà, tao ny sekoly fianarana ny teny maraina. Misaotra ny amin'ny fanatrianao a, misaotra ny amin'ny sofinao manongilana miaino vavaka, misaotra tompo ny amin'ny tananao tsy fohy fa mahavonjo mitsotra, manampy anay sy manafaka anay ary mamonjy anay. Misaotra indrindrindrindra ny amin'ny toetrandro a, mankasitraka izay tompo fa ianao tsy tahaka ny ririnina. Ny ririnina tena tsy mena mivadika tompo, fa ianao tena mahatoky tsy mba mivadika, hatramin'ny farany dia mahatoky ianao amin'izay nyteneninao. Ankasitrahana ianao tompo ny hafanana ny masoandro mibalika, rivotra mitsoka ary ny mangatsika sy ny herika. Zany rehetra zany famaofao dia fantatray fa matoa avelanao hitranga dia le mahasoa no avelanao hitranga. Misaotra ray eo, mankasitraka sy mameno voninahitra anao zay ny amin'ny fiainany tsiraray avy, ny fanasitranana, ny fahasalamana, ny fiaina tokantrano, ny fiainanay amin'ny ankapobeny ka hatramin'ny antsipiriany a, dia eo an-tananao zany. Amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy venina masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Hosana, Hosana, Hosana amin'ny avy indrindra. Aloha miarakaraka izy a, isa roa telo. Hosana, asa anatin'ny tompo. Hosana amin'ny avy indrindra. Atao mafy ny fiantsonao sy ny fideranao. Hosana, Hosana amin'ny avy indrindra. Hosana, Hosana, Hosana amin'ny avy indrindra.
amin'ny fifaliana ray amin'ny anaran'i Jesosy no natonanay amin'ity marain'ity. Amin'ny fifaliana no atongavanay andre ny teny avy aminao, satria ny teny avy aminao dia fiainana ho anay, fahamarinana manafaka anay. Zao tontolo zao rehetra zao dia azo ny fahavalo ampiasaina amin'ny tananay amin'ireo karazana lainga, fa sambatra izay afaka miverina eo aminao, andre ny fahamarinana avy aminao. Mangetahita ny fahamarinanao izay ray amin'ny anaran'i Jesosy indray androany maray. Tsaroa izay rehetra tonga eto androany, ao ny mety kivy, ao ka ny tsiraray avy ahery anateny indray, indrindra nandreza eo ny vavolombelona Tompo, fa na asa vitanao, na aretina vitanao, ny mombana hoe hatrany anatin'ny ordinateur resaka informatika Jesosy, vitanao ny mamerina fichier efa nanjavina. Misaotra betsaka Tompo, tsy tianao hitaintaina ny zanakao, tsy tianao hatahotra ny zanakao, tsy tianao ho hafa-baraka ny zanakao, tsy tianao ho tabatabain'ny olona ny zanakao, satria zanakao sy ny asan'ny tananao dia adidinao ihany. Tsy avelanao izy fanahina amin'ny fiainanay, fa rehefa mifamatotra ampo zay amin'ny fampandrosoana amin'ny fanjakanao. Tsy loterie le izy raha mandreny vavolombelona zay hoe ndeko ambanao sitrany mahazo avy folo eny, fa le fo misokatra mihitsy hoe inona no mba azoko ataoko afahako mandray anjara amin'le brique personnel eo amin'ny fampandrosoana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Anao amin'ny fony manontolo zay ho voninahitry ny anaranao. Mitenena aminay Tompo andro amin'ny maraina indray, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo teona vetivety ary dia mahazo tomana eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Alléluia. Androantsika dia andray teny loha hevitra anankiray nampitondraina ny lohateny hoe Andriamanitra mamarana fampahoriana eo amin'ny latabatra. Otika ihany Andriamanitra mamarana fampahoriana eo amin'ny latabatra. Isaorana ny tompony zany fa latabatritsika androany latabatra kelikely zay fa aza ny akely ny jerena fa miforsan'Andriamanitra manasanao banjinina. Alleluia. Hoy ny Samuela faharoa toko 2:27 eo tsika nanomboka amin'ity anio ity. Teny akaikinao tonga solo enao hoe journée mahafinaritra ty androany ty hoe satria ny safidy ianao hoe anomboka eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Asiteka mafitsara ho an'ny Tompo ary. 2 Samuel chapitre 22 verset 3 vakina aminaran'i Jesosy. Andriamanitra vatolamboko, afaka miara-mamaky ve tsika? Mahita daholo isa 2:3. Andriamanitra vatolamboko, izy ny alofako, apingako sy tandroko famonjena izy, ary fiarovana avoa sy fandosirako, ry mpamonjy na afaka amin'ny fampahoriana ianao. Amen. Na afaka, mahafaka amin'ny fampahoriana ianao. Avereo miaraka amiko hoe Andriamanitra mamarana fampahoriana hoe. Avereo farany Andriamanitra mamarana fampahoriana hoe. Amen. Mino fa ty fotoana androany maraina ity dia fotoana anankiray ahafahanao mifandray amin'izay toetra n'Andriamanitra afaka amarana an'izay fampahoriana mety misy eo amin'ny fiainanao. Mialety zany zasenao tokony miaraka amina fahatsapana fitsarana sy fiadanam-po avy amin'ny zavatra nolazain'Andriamanitra sy ataon'Andriamanitra, afaka isika mialeto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teboka voalohany ao anatin'izay le fahaiza manaon'Andriamanitra mamarina fampahoriana izay dia ity, ary important be ity satria ity tonga dia anomboantsika azy Andriamanitra tsy mampahory. Tenenino akaikinao, na inona hitanao hatreto hoe na inona ny tenenin'ny olona hoe na inona fahatsapanao hoe tia ny verité hoe
andriamanitra hoe a tsy mampahory aso itiaka mafy tsara ho an'ny tompo aloha. Romanina toko faha 1:12 zao nolazain'ny Paoly apôstôly dia hoy izao: sao narian'Andriamanitra ane ny olony dia ahoana ny toyiny sanatria izany. Sao narian'Andriamanitra ane ny olony sanatria izany. Andriamanitra tsy manary ny olony fa ny olona no miala manary an'Andriamanitra ary manolo an'Andriamanitra amin'ny andriamanika fa. Jeremia 7:20 ny anaran'i Jesosy: fa izaho mahalala ny hevitra heveraka ao nareo ho Jehovah. Ahoana hoy ny toeny? Hevitra tonga fiadanana miaraka daholo fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Eto Andriamanitra miteny fa ny zavatra homaniko anao mety ho loza ny fijerinao azy satria ny masonao tsy mahay mijery, fa fiadanana anao ambadika io satria za tsy mahay manome anao akoatra ny fiadanako. Asio teka mafy tsara ho an'ny tompo. Tsy loza. Io fotoanan'i Jeremia 29:11 io Andriamanitra nyteny hoe noho ny amin'ny fihodinany zanak'Israely dia ho alefako babo any Babilôna nareo ary avelako Nebokadnezara mpanjaka masika akanareo sy tondra nareo any. Dia nahenao izay zanak'Israely dia nikorompaka izy. Tena narianao zay. Nefa matoa Andriamanitra niteny izay, efa nanary an'Andriamanitra zareo vao niteny izay Andriamanitra. Efa nanomboka niala tamin'Andriamanitra ny fony, nanomboka efa nanomboka nitady andriamanika hafa, nanomboka nitoko tamin'ny tenany, nanomboka nitoko tsika firenena matanjaka. Nga hainao matanjatanjam-poana amin'izao eo, misy Andriamanitra mampatanjaka anao. Dia ty le olana tsy namantatra ny zanak'Israely hoe Andriamanitra ne manomana programa mpiadanany, satria Andriamanitra niteny fa ho lasa babo nareo nefa namahatra sahady hoe tsy mihoatra ny 70 taona io fa aza mikorompaka. Alleluia. Avereny hoe fiadanana fa tsy loza hoe. Avereny farany fiadanana fa tsy loza hoe. Josefa dia nanambara rehefa resaka tamin'ny mpianana izy tanatin'ilay fotoana ny réconciliation hoe nareo izy ny saina n'ilay izy ho ratsy fa ny Andriamanitra izy namatika an'ilay izy ho soa. Tsy misy afa-tsy fiadanana ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mampahory, ny olona ny mampahory tena. Hoy ny Obolana 19:3 amin'ny anaran'i Jesosy: ny fahadalan'ny olona miara-mamaky, ny fahadalan'ny olona masimba ny lalaka lehany, ka amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony. Ny mahadiso an'ilay lalana fahadalana. Ny fahadalana dia avy amin'ny fandrenesana zavatra fa tsy nandray mesure ianao mifanaraka amin'ilay zavatra heninao adaly izay olona izay. Ianao zao rehefa nitenenina zavatra anankiray ka tsy mirarahana iny zavatra teneninao iny dia adala ny dikan'izay. Satria efa nitenenina ihany fa tsy nireagira. Dia hozy izy ny bokin'ny Obolana, rehefa adala ny fon'ny olona dia misy conséquence io fahadalana io. Simba ny alehany. Ary tsy misy olona mahazaka an'izany hoe ny alehany izany simba, satria isa ranomaso ao, isy fampahoriana ao, misy zavatra be dia be tsy zaka ao, nefa vokatry ny fahadalan'ny fo. Ary matetika ny réaction-ny olona voalohany dia inona? Any amin'Andriamanitra izy no sosotra. Rehefa manaiky fahadalana ny olona amin'ny alalan'ny tsy fanekena ankatony zavatra henony na anatanteraka ny zavatra henony, dia manome vahana ny devoly ny olona manararoatra ampahory ny olona io. Ny devoly zany tsy afaka ampahory olona zany raha tsy vendrina aloha ilay olona. Tena azafaty ohatrao dia mahitsy be. Ny antony, zavatra efa anao ihany no anambazany devoly mba anotanao ampanantenany fa ho azonao ilay zavatra efa anao. Ny teny tamin'ny Adama sy Eva Andriamanitra hoe azahoanina le vo eo voan'ny sa. Mety tsy nafantatra angamba zareo hoe namoron'Andriamanitra ny olona dia faraka ny endriny.
dikan'izay tsy tokony hitady zay tsy nitenenin'Andriamanitra zany zanak'olombelona fa endrena anankiray zany zay aza mitsolatsolana mitady zavatra tsy nitenenin'Andriamanitra fa na izy miteny satria efa aola izy fa tsy voatery hiteny koa izy fa mety efa ao koa nefa le izy dia tonga avy any ny devoly ny teny hoe raha mihinana an'io nareo dia hitovy aminy anie zay mahatonga azy tsy manaiky anareo hihinana an'io nefa ny tena marina tsy mila hohanina le izy satria efa mitovy amin'Andriamanitra ny olona tamin'izany misy apahampiovana zany apahampitoviana efa marina. Alleluia. Andriamanitra tsy mampahory fa manampy anao tsy ho tavela ao anaty fampahoriana kosa izy. Tandremo fa tsy possible hiala le fampahoriana raha manendrikendrika an'Andriamanitra isika ho fototry ny fampahoriana misy eo amin'ny fiainantsika. Asika hoe zany zavatra isany zany. Raha vao tafaroboka ianao manendrikendrika an'Andriamanitra fa avy amin'ny le fampahoriana dia ho sarotra be ny hahafahanao manokatra ny ao anatinao hoe mbola izy koa ny hanafaka anao. Ary na le fomba fijery miatrika an'Andriamanitra mihitsy ny lasa misy diso hoe asiany le fahoriana amin'izay afaka ohatrany hoe ohatr'izao ny lasa zao le concept diso asian'Andriamanitra le fahoriana dia avy eo moa dia esoriny. Tena kaikinao tsy ohatr' izany Andriamanitra hoe ka tenena izy tena tsy ohatr' izany Andriamanitra hoe ao zao mety mieritreritra hoe tsy azo koa Andriamanitra maninona koa napetraka atao nefa tsy azo hohanina. Ny any tsy azoko hoe maninona izy nohanina efa tenena efa tsy azo hohanina. Any le izy fa tsy any amin'ilay maninona nasiana nefa tsy azo hohanina. Ianao izao mametra-panontany hoe maninona reto alika reto rehefa mivoaka dia maninona tsy azo hohanina riny. Tsy hoe mivoaka ny trano fa mivoaka eo tokotany zany mivoaka ka. Dia maninona tsy mametraka izay fanontaniana izay hoe ary maninona ary ty tany alika ty tsy azo hohanina. Zava-boary daholo indray zany e. Anandrana. Tsy tokony any amin'ilay tsy azo hohanina zany ny fanontaniana hoe fa maninona koa Andriamanitra manao an'izany. Fa ny fanontaniana tokony hipetraka dia ny hoe fa maninona no le tsy azo atao mihitsy no mikitikitika ny zanak'olombelona ho tiana atao. Ary zany mbola problema lalovan'ny olona mandrak'androany ny zavatra tsy avel'Andriamanitra atao mihitsy no tiany atao. Alleluia. Ohatra tenenina ny ankizy, tanora, ny adola, tsento, adolescent, efa tenenina hoe azafoazina ny fitiavana raha tsy amin'ny fotoanany. Foapoazonao dolo foapoazona. Averinao fa moramora mampatory anio avy eo. Amin'ny roa maraina izy mifoha amin'izay mampifoha anao. Na ny fianarana tsy hisy ifantohana intsony le mpampianatra mampianatra hoe 2 + 2 = 5. Satria misaina zavatra tsy tokony mbola ho saina mety le zaza na le ankizy na le efa le bebe mbola tsy tokony hisaina an'izay. Misy fotoanany le izy. Miaino ve tsika dia asainy devoly miditra alohan'ny fotoana mba tsy ho ara-potoana. Nefa omen'Andriamanitra ara-potoana ihany io. Ary tena le fotoana mahamety dia avy amin'Andriamanitra. Tsy possible ny ialany fampahoriana eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray raha manendrikendrika an'Andriamanitra io olona io hoe Andriamanitra le antenainy hanafaka le fampahoriana ny fototry ny fampahoriana. Ary amin'izay fotoan'izay tsy le fampahoriana ny problema sarotra isorina fa le olona manendrikendrika an'Andriamanitra mihitsy mila sitranina satria miditra pataloha tery io olona io. Ny anaran'ilay pataloha tery dia hoe kizo. Kizo. Izy ihany midy-kizo satria miditra any amin'ny zavatra tsy tokony hidirana izy. Tena kaikinao Andriamanitra tsy mampahory zany hoe. Ozy izy ny Timoty 2:7 ka hatramin'ny 9:7. Tia andalam-baiboly eto dia mampafantatra momba ny toetran'ny olona ny aparany zany hoe rehefa manomboka mahita an'ireo zany ianao eo amin'ny fiainan'ny olona dia zay ny signe fa efa hadivy hifarana ny tany ny anaran'i Jesosy. Faoka ho fantatrao zao fa any aparany dia isy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavinavina, miteny ratsy, tsy manohy raisy ireny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo. Io amin'izay ilay problema, mpanendrikendrika, tsy mahahonim-po, loza be, tsy tiany tsara,
tsy mety amintsika zanak'Andriamanitra ny fiainana manendrikendrika satria Andriamanitra no endrikendrehanao androany a vadinao indray no endrikendrehanao raha riva ary zanakao no endrikendrehanao loha matory a raha pitso maraina indray to dia ny mpitondra indray no endrikendrehana ny mpifanolo-bodorindrina sy fokotany ny havana tsy hijanona mihitsy io nefa tsy voatery ho marina a 99% zavatra saintsainao a tsy marina enaninarizany tena le iza le rahalao amintsika iny tena miavinavina za tsy mba narabainy nefa tsy ampozinao fa le rahalahy iny a misy zavatra mba mampiady saina azy dia tena lasa ny sainy ny fanena taminao fa tsy hoe miavina izy zay amin'izay le hitanao le mihinanam-bolony aleona to dia mifanantona dia mitena rahalahy fa manenina tsy mifampiarapitsika dia mety hiteny izy hoe fa taiseny tsy narabaiko terenanao zao tena zafata tena tsy hitako dia mba hainao miteny fa ahoana misy zavatra mavesatra nga dia mety lasa mivadika partage le izy a lasa vavaka alleloia Paoly eto miteny tandremo fa ratsy be manendrikendrika satria ambadiky ny fanendrikendrehana misy fiapangana accusation misy fitsarana jugement misy fanamelohany condamnation ary tandremo fa raha vao manendrikendrika an'Andriamanitra ianao dia tsisy afaka anampy ianao satria Andriamanitra rery no afaka anampy ianao alleloia koa satria Jesosy rery no afaka manafaka anao amin'ny fampahoriana io androany maraina manokana ny rahan' izay pasteur ilaza aminao hoe mihavanana ianao amin'Andriamanitra azo faranana le fampahoriana fa alohan'ny hamarana anazy amboary tsara aloha ny ao anatinao amin'ny alalan'ny révélation mametraka nyity fahamarinana ity tsy avy amin'Andriamanitra ny fampahoriana ary Andriamanitra tsy mampahory anao zany tsy avy amin'Andriamanitra ny fahaverezana izy ary nanao sakrifisy mba hamonjena anao tsy avy amin'Andriamanitra ny fahotana nalahelo izy rehefa nanome sofina ao amin'ny menarana ny Damaseva mihoatra noho ny haino azy point faharoa azo faranana ny fampahoriana tena akaikinao azo faranana ny fampahoriana hoe amen tantara voalohany toko faefatra andiny fafolo amin'ny anaran'i Jesosy ary Jabeza niantso an'Andriamanitra ny Israely hoe enganieka ho tahinao tokoa ho alalanao faritanoka ho amiko ny tananao ary rovanao amin'ny ratsy mba tsy hampahory izany ary dia nomen'Andriamanitra azy ny nangatahany ty Jabeza ity dia lehilahy teraka tao anatin'ny ankonana ory ny anarany dikany hoe Jabeza dia ika amin'ny mamany teo mpiteraka azy nilaza hoe ory arany teraka azy zay ny anarany Jabeza lozany zany anarany zany reto zany rehefa hoe raha ory tadio tsara rehefa fa ny anarana mamaly marina fa misy taontsika hoe mahafatifaty ny atao sy ny surnom ohatra hoe misy ohatra hoe zanaka ao an-trano na mety hoe olona ao an-trano dia anaovanao surnom hoe tsy haiko hoe surnom tsy dia tsara dia tiako ianao anajanona an'izay fa manjary marina amin'iny olona iny le izy ataovy surnom tsara alleloia anaringeza alleloia zany zao surnom mety tsara akoatran'izay matahotra ny ongeza moa zany fa tsofirano izy ho lehibe zany lehibe a greatness ny resahako fa tsy botness alleloia azonao ve zany dia tandremo io anarana iantsona ho azy io zay mahatonga antsika rehefa miantso olona dia tsy miteny aizy ny adala teo satria dikan'izay adala rehefa tena lasa adala eo ny ka tsy zakanao any nefa misy hidirany ny teniteny foana eny ambavantsika mila fehezina ty Jabeza ity tena hoe avy amina famille ory izy ory zay ataony tsy mety maraina ataondro riva ory alina ory zareo rehefa mifampantany ao an-trano hoe amin'ny firy zao dia zao mivaly teny hoe amin'ny fito ory zareo hoe tiako tena hoe feno fampahoriana zany le ankonana fa ty Jabeza ity ny avaka apetrany mifanontany hoe inona nampiavaka azy pasteur hoe niantso an'Andriamanitra izy zay midika fa tsy niantso an'Andriamanitra zany le fianakaviana hafa fa mety ny teny hoe
tsy rehefa hitan'andriamanitra eve tsy ho avy eo izy e tena akaikinao andriamanitra tsy tongatonga zandra tsy antsona hoe anisy zavatra teny andriamanitra anankireto izy antseo izy dia maninona izy zany tsy tonga ao aminao zany raha tsy misy etaeta aloha aminao ary na dia tonga eo ambaravarina izy araka teneny boky ny apokalipsy dia maninona aloha mandondona aloha manokatra ianao miditra izy tsy manokatra ianao mandondona indray izy ty jabesy ty nanana safidy tsara ary io safidy tsara io inoko fefahanananao ihany koa raha misy zavatra mitranga aoka hoaingana iantso an'andriamanitra ny fonao tonga dia nandeha mivavaka izy ary rehefa nivavaka izy baiboly dia milaza fa nomen'andriamanitra azy a ny nangatahany amin'ity marain'ity a manam-baovao mafalo antsararay avy ah ny andriamanitra ao dia amarana ny fampahoriana eo amin'ny fiainanao a amin'ny alalan'ny latabatra fanasana satria tonga ianao a miantso vonjy a aminy vita io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ary zay no isan'ny asany vavaka satria ny Jakoba 5:17 dia manambara anaran'i Jesosy hoe misy azo pahoriana avy eo aminareo averiko misy azo pahoriana avy eo aminareo aokizy hivavaka eto ny baiboly tsy miteny hoe misy azo pahoriana avy eo aminareo aokizy hitomany aokizy himonomonina faran'izay zokiny fô izy aokizy hivavaka misy réaction diso zany mahatonga an'le vokatra tsy mitranga tsotra be ny réaction mafy manjo ndao hivavaka mety ny fiainana ndao hidera vavaka amen na tandremo ny tsy finono tandremo sao dia mieritreritsika fa raha lavabe sy naharitra lavabe ilay fampahoriana dia mety ho isany tsy vitan'andriamanitra ny fampahoriana lavabe iny fa aleo ilay fampahoriana tsotsotra no entiny eo aminy androany fa manasanao hitondra ny zavatra rehetra eo aminy a amin'ity marain'ity sy amin'ny androm-piainanao satria Jesosy ny teny makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra entana tsy nasian'andriamanitra limity ny avesatra le entana fa rehefa mavesatra aminao io a dia ho eto aty fotsiny ozy izy Jesosy a fa omeko fitsarana ianao amen na ozy izy ny salamy fa 7:7 psaume 78:19 ny anaran'i Jesosy dia ny teny nanohatra an'andriamanitra ny zanak'Israely tany amin'ny dezera ka nanao hoe mahavelatra andriamanitra ty amin'ny dezera koa mahavelatra latabatra ty amin'ny dezera ave andriamanitra ny zavatra nitranga teto dia zao nivoaka ny Egipta zareo vita ny rahamasina mena nivadika ranomamy le rano mangidy fa tsisy kaly tsisy sakafo au lieu de niantso an'andriamanitra izy hoe tompo tsarovo zay amin'ny sakafo sy alina sahaza ao anay dia nitoeriny andriamanitra hoe tsy vitan'andriamanitra zany mampi dao atsika hiverina fa farao tanao am'izay izy farao mahavita mampisakafo atsika efa tsy andriamanitra fatareo nataon'andriamanitra sokafany lanitra dia nampidiny ny manina dia nanankohanina nandritry ny 7 taona ny zanak'Israely alleloia nona tsy nisy sakafo ny zanak'Israely tany amin'ny dezera izy ireo nefa mety efa ho 2 na 3 millions tany hoany satria fokon'olona be mihitsy izy zany hoe vahoaka be ny olana fotsiny teto dia nanohatra an'andriamanitra tamina tsy finoana izy nanambara fa tsy ho vitan'andriamanitra zany mamarina an'ilay fampahorinany amin'ny dezera tena akaikinao mety tsy ho takatry ny finoanao ilay izy hoe fa vitan'andriamanitra io hoe teneno izy mety ohatry ny sarotra be ilay izy hoe fa vitan'andriamanitra io hoe dia mbola teneny any izy mety tsisy mitovy-ka aminao hoe fa vitan'andriamanitra io ka anao io hoe dia mbola teneny any izy tena mety efa mahalasa ny sainao lavitra be ilay izy hoe tsy hitanao tsoa mihitsy izay atao hoe fa vitan'andriamanitra io hoe misy karazana fampahorinana maivana amintsika no miteny hoe vitan'ny tompo zany fa misy somary degré zay tony somary miakatra kely zay le izy tena ohatrany tonga dia na ianao ry ohatrany mitapitapy kely zany mijery an'le izy dia ahoana moa zany ty ohatra zao ve zany ny andrasana ny tompo eto zany ve tena akaikinao tsy voatery hoe ka misy taontsika mety mieritreritra hoe ndry amin'ny alalan'ity aretiny ity zany no iandrasako ny tompo amin'ny faneritreteny tena akaikinao tsy voatery ka
possible sady salama ianao hoe no miandro ny tompo hoe tsy haiko aloha fa zangaba mety iny Jesosy anatin'ity fanitra anyity fa eto any tena mitady azy ambara-piaviany terekaiky anao tsy voaterika possible ianao io hoe sady manambe no tafiditra lanitra hoe zangama pastera fa zanga eny tsy haiko aloha fa mety ngamany célibataire ohatr'izao nitiavany tompo terekaiky anao tsy voatery hoe ka efa any izy hoe na mety efa eto izy hoe alleloia zany pastera somary efa nahazo azy taony izy koa tsy haiko azonareo ve manana anjara tsara ho an'ny rehetra Andriamanitra fa aza mikoropaka eo ianao amboary tarehanao io tsikitsiky fa miasa Andriamanitra pasteur soary efa mandroso ny taona nefa mbola tsy manana zazaza eny ngambany tiany tompo hifantoka aminy zay dia ao anatin'le tsy miteraka mety mifantoka kokoa tena akaikinao tsy voatery hoe ka rehefa tena mifantoka ianao hoe na misy zaza hoe na mbola tsy misy hoe rehefa mifantoka ianao dia any amin'Andriamanitra zany ny sainao afaka azo ianao hoe zay le problema tian'Andriamanitra vahana amin'le faharoa le voalohany aza manendrikendrika azy ianao hoe izy no mahatonga le fampahoriana eo amin'ny fiainanao raha izay le faharoa tandremo sao dia latsaka ao amin'ny tsy finoana ianao hevitra fa eo amin'io ka misy ianao io ka io dia io no lasa ekeny sainao hoe eto amin'ity ka tia zany miandry an'Andriamanitra fa zay zany ny sitrany tsy voatery afaka hiova ny zavatra rehetra afaka hivoatra ny zavatra rehetra afaka ho tanteraka ny zavatra rehetra afaka ho arenina ny zavatra rehetra afaka verina amilona ny zavatra rehetra zay very tany amin'ny passé anao afaka verina androany koa zany raha ilaina possible ny zavatra rehetra satria manokatra amin'ny fonao ianao manaiky fa tsy Andriamanitra mampahory ianao fa izy afaka marana le fampahoriana mety misy eo amin'ny fiainanao pasteur ianao tsy mahafantatra amin'ny passé ako tsy fantatra ny passé ianao marina zany fa Andriamanitra mahafantatra an'le izy résumé-ko le izy pasteur nijaly tsy tamin'ny mbola kely nijaly eny nijaly ianao fa androany eo possible tsy mijaly tsony avy ianao hitantara ka tsy le tantaraina le izy fa le faran'androany tsy zay ve zava-dehibe mba eno ahy le izy vita ny tanjontsika efa tsy le izy tantaraina za pastera voakely tefa ory retany lalovako tena mandatsaka ny ranomasina dia inona ny afaka hitrangandro amin'ny maraina ary zavatra afaka hitrangandro amin'ny maraina sokafo ny fonao possible hiova ny zavatra rehetra satria eo aminao ny Andriamanitra ao rehetra zavatra rehetra pasteur tsy mba niainako ary rehefa mijery mpiara-manompo dia mahita n'le zavatra hiaina mpiara-manompo tsy mba hiainako dia ohatrany mandratra kely ny foko le izy afaka hiainan'izay mba hiainan'ny hafa ianao possible zany aza mitsiriritra aza mialina aza tezitezitra hoe mahita ny hafa mety mba miainan'izay mba hanjara fahasambarana sy fiadanana omeny tompo azy zay ny nanomezan'Andriamanitra azy fa ianao ho avy tsy hoelo ambadibadika kely ao ndraindray mijery ohatra hoe misy mpiara-manompo eto mitrotro zaza dia ohatra mararaka iny izy eno mitrotro ny anaovan'Andriamanitra atao mety alohan'ny farany taona io taona ho avy io mitrotro ray ilona babe to dia miara tonga efatra vitan'Andriamanitra ane zany tena akaikinao tandremo tsy mino hoe fa mbola possible ny zavatra rehetra hoe mety efa ela ianao nitady asa dia tsy nahita mihitsiny nefa ny ambadika any misy asa mitady ianao mety mbola tsy mifanena fotsiny ianao sy le asa mitady ianao fa sy tsikitsiky fotsiny miatrika n'isan'andro rehefa tsy hitako androany iny rapitso rehefa tsy rapitso dia rafaka pitso mety foana io fa misaotra an'Andriamanitra dia mitsikitsiky dia fifaliana miatrika ny androany inona ny tokony homeko an'Andriamanitra sy fijoroana mahafaly an'Andriamanitra indray zao androany so dia rehefa miantso le mpampiasa amin'ny telefona dia mikizitina amin'ny telefona ianao allo mbola misakafo zava dia manina nefa le olona mpampiasa iantso anao tena raha le olona eny ary zay omega azonareo ve mba tokony miaina hoe allo ianao ve any anany eny tompoko mba gentil mba gentil alleloia tsy mahafaty ane zany matiantoka be anao gentil tsy matiantoka zany ana rak'izay tsy nitsika tsy matiantoka zany fitsikina
tsy maty antoka zany tena kekanao tsy mampamaty antoka no manao tsara fanahy hoe nataon'Andriamanitra sa tsy nataon'Andriamanitra ny latabatra mivelatra tany anefitra velarin'Andriamanitra ny latabatra nomeny le mana dia zareo ane rehefa nilatsaka mana dia mivoaka ny isa-tokantrano dia samy maka izay tandrifiny ao ny maka kely satria vitsivitsy ao ny maka betsaka satria maro anaka ao ny maka betsaka satria be fihinana halleloia fa Andriamanitra tsy mba nitemitsy ny endry paster jareo ataovy kelikely fa reo mihinana be loatra tsy isy zany ao fa ozy izy samy maka arak'izay laniny tanareo ve Andriamanitra ny olona no mifampitsaratsara Andriamanitra mahafantatra hoe vary ohatrany ahoana ny laninao fa ianao zao tsy manam-po mihitsy ny vary laniko amin'izao angezaka izao tsy dia mihinam-bary akory tena marina zany fa raha goûté kosa aloha dia zareo ane rehefa avy maka an'izay laniny ny isa-tokantrano dia mbola misy ambony tsy lany eo amin'ilay tokotany dia le vonino masoandro ny zavatra homanin'Andriamanitra natao ny fivorian'andro amin'ny maraina zany ampy ho an'ny rehetra ary mbola misy ambony ary tsy ho lany zany mihetsy misy anjara fahasoavana ho anao amin'i Jesosy fazakivy ianao ry namako fantatra ohatry mafy be ilay satria ohatry hoe efa ela be amataonany fa miainga vaovao fa tsy ela be zany io rehefa ataon'Andriamanitra tonga eo amin'ny fiainanao tena kekinao azo faranana ilay izy hoe avereny tena ataovy amina conviction nataon'ny fonao lalina hoe azo faranana le fampahoriana hoe amen Jesosy rehefa hiatrika an'ilay fampahoriana zay fantany fa azo faranana dia nangataka foana izy aloha ny sitrapon'Andriamanitra amen aoka ozy izy ny sitraponao no atao fa tsy ny sitrapoko point fahatelo azo faranana eto amin'ny latabatra le fampahoriana ary zany no anisany antony anaovantsika fandraisana farafakeliny isan-kerinandro ho an'izay afaka manao isa-tokantrano raha afaka manao dia irariana manao an'izany ny isa-tokantrano ozy izy ny Samuela faharotoko fasivy andifa raiky ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy fa ny amin'ny Mefiboseta hoy Davida Mefiboseta izay zafikely ny mpanjaka Saoly rehefa nybatain'le mpiasana izy hitsoaka satria raikitra ny sakoroka fa niongana ny mpanjaka maty dia ninjera teny tanany le zaza dia simba ny tongony dia lasa verzo io zaza io satria na dia prince ary dia tsy nanana lova tsy nanana nininina tsy nanana famille lasa ohatrany hoe resabe tany amin'ny passé mampitomany sisa hoe zay taloha misy goûté foana fa zao tsisy tsony ty zazy ty ny resahako zay taloha misy mpiara milalao aminay fa tsisy tsony zao satria naninona nisy changement de régime tamika dia tonga dia ringina niaraka tamin'izay koa no avin'le zaza nefa tsisy idiran'le zaza fa ereuran'le dadabeany ao fa ozy izy Davida ny amin'io Mefibosety io ozy izy ihinana eo amin'ny latabatra izy aiza hony eo amin'ny latabatra toy ny anankiray amin'ny zanakalahin'ny mpanjaka amen promotion zafikely eo mpanjaka izy fa rehefa eo amin'ny latabatra to dia nampiakary no lasa zanaka eo mpanjaka alleloia namaly teo amin'ny Mefiboseta zanaka Jonatana ny fanekena nataon'i Davida sy Jonatana namaly le fanekena tsy noho ny amin'izay nataon'ity zazy ity fa noho ny amin'izay nataon'ny dadany ny zavatra amaly anao eto amin'ny latabatra ne tsy noho ny amin'izay nataonao fa noho ny amin'izay nataon'i Jesosy eo amin'ny fanekena voahomana ho anao raisinao dia isitrahanao fotsiny azy fitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra tonga Jesosy haman'ny olona ny fahafatesana sy ny fahotana aza dino zany novany ny olona ny fahafatesana satria noreseny ny fahafatesana tamin'ny azo fijaliana na noloran'ny ainy sy nitsanganany tamin'ny maty ary azo resena ny fahotana amin'ny alalan'ny fanovananao zanak'Andriamanitra manana décision matanjaka anao hoe tsia rehefa misy fakapanahy tonga eo anoloanao amen ahoana ny nataon'i Jesosy mba hitondrana an'le
vaolana mamarana amin'ny fampahoriana eo amin'ny fiainan'ny mpanota. Maty 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nipetraka aninana tao an-tran'i Jesosy, indreo nisy mpanota sy mpamoritra maro tonga ka niara-mipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianany. Hitanareo, le probleman'le mpanota nyréglen'i Jesosy nantsono zareo iray latabatra aminy. Nentin'i Jesosy teo amin'ny latabatra ny mpanota. Reo mpanota izay nila famonjena. Teo zareo niresaka zavatra be dia be. Ary natsapa fitiavana be reo mpanota ireo. Ary maro tamin'izy ireo ny lasa nanara-dia an Jesosy. Ary inona moa no nataon'i Jesosy mialohan'le fiaretana be nanomboka tao Getsemane? Namelatra latabatra izy, nanasa mpianatra izy, ary nihinana koa izy teo amin'ny latabatra io tahaka an'izay nanomezany ny mpianany, ny tenany sy ny rany. Tandremo fa eo amin'ny latabatra dia mila manana fo ianao mangetaheta fiovana. Tsy mety ony raha olona miziriziry no eo amin'ny latabatra. Nefa Andriamanitra tsy miteny koa hoe tsy maintsy olona efa tanteraka ny eo amin'ny latabatra. Satria raha olona tanteraka no asain'Andriamanitra eo amin'ny latabatra sy eo amin'ny fanasany dia zasy ianao tsy afaka mihinana sy misotro fa dia mitilitily dia mandeha mody rehefa avy eo satria tsisy tanteraka. Fa le fangetahetana fatanterahana ao anatinao, tena akaikinao, tsy hoe ianao efa tanteraka hoe, fa ianao mangetaheta ny ova hoe. Zay no ilaina eo amin'ny latabatra hoe. Amen. Tsy ho an'ny tanteraka ny latabatra. Ny fanasan'i Jesosy tsy ho an'ny olona efa niova be tsisy kianina intsony, fa ho an'ny olona kosa mangetaheta hoe raha zao androany dia teo tonga ohatr' zao raha pitso amin'ny lafiny fiovam-po sy fiovam-piainana ary fiovam-toetra. Inona le point voalohany teo? Andriamanitra tsy mampahoro. Tena akaikinao, Andriamanitra tsy mampahoro hoe. Dia ona pastera za misy olona tena mijaly ane. Tena mijaly hatramin'ny mbola kely. Andriamanitra ve tsy mba mitsimbona an'ireny? Manana programa ho an'ny rehetra Andriamanitra. Aza mampidikizo ny fiainanao hanendrikendrika an'Andriamanitra amin'ny zavatra tsy nataony. Azontsika ve zany? Azo harenina ny zavatra rehetra. Azo faranana ny fampahoriana. Azo faranana ny fampahoriana. Amin'ny alalan'inona? Fiantsonan'Andriamanitra ao anaty vavaka. Tena akaikinao afaka miverinao amin'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny vavaka. Hoe tenenao izay izy. Afaka manantona an'Andriamanitra ianao hoe. Ray mandeha nisy mpanety tsy mpivavaka. Eto misy mpanety mpivavaka be dia be, aleloia. Fa le tsy mpivavaka ny resahako. Dia eo panetezana io izy tsy fatany fa le olona etezana io evangelista. Dia efa elo evangelista io mitondram-bavaka hoe ty rangahy ty le miadevitra be reny zany, le miadevitra hoe tsisy zany Andriamanitra zany, aizako. Dia manao evangelisation foana zany le raha namana. Tena tsara ane Jesosy. Ene, le izy ane. Tsy any amin'ny Jesosy fa ao anaty saina le izy. Za zao afaka sigara tsy nila mivavaka zany fa tonga dia misaiko fotsiny amin'ny dikatiny fotsiny izy dia hoe monkondo. Mokondobe fotsiny to dia afaka tamin'ny sigara. Dia Maria netona fa na afaka sigara ary ianao ka tsy mandray an Jesosy dia afaka sigara makany amin'ny elo. Tsy haiko azonareo ve zany? Satria Andriamanitra tsy mijery iza ny afaka sy tsy afaka fa iza mandray an Jesosy aloha. Dia manako-tenenina foana zany. Le izy ane ohatr'izao le dia tena voninahitra Andriamanitra mba mijoro volombelona zany. Zay ny varotra te ohatr'izao tsy hay. Fandeha an-tsena zany misy taona mandeha dia misy taona tsy mandeha io hoe nenareo koa dia asian'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Dia mety le evangelista koa matahotra izany satria leto somary maranitra. Aleo tsy dia manafotoana fa sao dia ka le izy azonareo zany dia moa dia teo izy izy le mpanety avy eo. Raha misy Andriamanitra ozy izy, tia ny tena tsy zakako ozy izy. Betsaka ny olona oro ozy izy, anaty fahantrano, marary. Dia manina Andriamanitra tsy mba mananina an'ireny e. Nareo mpanao rally de miracle ireny, manina makany amin'ny hôpitaly e. Tratra an'izay tsika dia somary mafy niatrika an'izay fa saotra ny tompony amin'ny vaksiny sy ny rappel nandritry ny taona maro dia asitrana somatsara. Alleluia. Dia ohatra
maina kely zany le evangelista hoe ohatry ny impiry mandeha eto a dia ohatr'izany foana mifony ty lehilahy ty dia vita dia zay dia misaotra lasa izy mivoaka dia le mpanety ny teny ngiavanja evangelista ngiavanja tsisy Andriamanitra fa raha misy Andriamanitra tsisy zao fampahoriana maneran-tany zao dia tsy hitantsony le ohatry ny takana misy tony ohatry ny takana kely ohatr'izay tsy hitanao tsony zao ohatry ny lany bala zany ohatry ny hoe ianao zany mivendrana indrindra be eto ambony tany tsy hita zao tenenina zany dia nangina izy teny voaka eny arany voaka atao ivelan'le coiffure izy dia vavaka tompo inona ny azoko tenenina fa malahelo be fanahany io mpanety io tsy endra ny tompo ohatr'izao izy nijery misy tovolahy anankiray zay sady ohatr'izany no volony ohatr'izany no volom-bavany nalainy io tovolahy dia netiny tao anatin'le mpanety safady izy raha misea eny ina vaovao zaho izy mahita fa tena tsisy mpanety eto amin'ny tanàna vahoanao izy jereo ty tovolahy tiako jereo ty angeza amin'ny volony tsisy mpikarakara volom-bava eto amin'ity tanàna ity tena loza toy izy le mpanety mahatonga anazy ohatrany io volony tsy manantona izy nefa zany eto volona afaka anapaka azy ozy izy ngiavanja hoe ianao ihany nanokatsan'le vavahady hitanao izy ny olona be volo mila manantona mpanety ary ny olona misy devoly mila manantona an'Andriamanitra zay le deuxième point hoe ao anaty fampahoriana aza miziriziry fotsiny ihany etiny manina koa Andriamanitra tsy mamaly ianao ary tsy miantso akoriko tsy azoko farafakeliny mety hitenena hoe za tsisy crédit bipe eo tsisy bipena tsony sy SMS raha ny fiantsonan'Andriamanitra ny tena marina afaka miantso azy foa ianao nafaran'izay tena tsisy crédit mihitsy ary afaka miteny ianao hoe Jesosy tsy mila megafy iry zany andramany avy miaraka amiko isareo telo Jesosy hitanao tsy lany akory meganao dia niantso an'Andriamanitra le misy fampahoriana dia midin'Andriamanitra manafaka azy amen le point fahatelo resantsika teo eo amin'ny latabatra azo faranana ary zany no anisan'ny latabatra mivelatra anio ty point faefatra ty dia ozy izy niteny ato manao hoe ilaina ny fahoriana anao rehefa avy esorina lizy zany dia ilaina indray alleloia kalma tsara fotsiny mama kalma fotsiny baiboly dia miteny fa manjony rehetra ny fahoriana zay koa anankiray zay misy taontsika mieritreritra hoe pasteur rehefa nanolo tena tato amin'ny tiasa fanompony dia mainka areko hoe tena voninahitro n'Andriamanitra fa tena mainka be problema be zay menakavy dia tehiteny aminao fa raha tsy nanolo tena ho an' Jesosy ianao dia mbola teo foana le problema ary mety ho mafimafy kokoa ary fa ny tombony soa ianao fa efa miaraka amin'i Jesosy tsy niteny hoe makanesa ty amiko anaty sambo ianareo fa tsy hisy intsony ny tafiotra niteny an'izay izy fa ozy izy hiaraka anaty sambotsika dia ho eny apita tranga amin'izay ny tafiotra dia zao nitenen'i Jesosy ho eny apitatsika tena ohatry mitopatopany ranomasina zao nitenen'i Jesosy ho eny apitatsika ohatry miemitra ny atsika zany fa tsy mandroso hoe zao nitenen'i Jesosy ho eny apitatsika ohatry ny tsisy rivotra amin'ity andro maizina be ty oviana ihany vao tonga papa oviana ihany vao tonga efa akaiky ve ozy Jesosy ho eny apitatsika ary rehefa niteny an'izay Jesosy nininona mitrango eo ho tonga eny apita ianao araka le parole niteneniny taminao manjony rehetra ny fahoriana mety tsy mitovy mety efa nilalovany sasany mety tsy ho lalovany sasany mihitsy satria Andriamanitra ao amin'ny fideliteny dia mitrie ny karazana fizahn-toetra avela ny tranga satria misy zavatra tia no hita eo amin'ny fiainanao dia fantany tsara hoe io lalovanao io iny le zakanao teneniny akaikinao tsy avy amin'ny vavaka ataonao le izy hoe tsy avy amin'ny fitarainanao le izy hoe fa Andriamanitra mihitsy mahatoko hoe fa zay tsy zakanao hoe dia sakanan'Andriamanitra hoe
dia tenena izy io manjoanao io hoe io le zakanao hoe mahazaka rehetra ko izy hitehaka mafy tsara an'Andriamanitra fa tsy le zakanao zany io ary io le tsy azo afindra satria io to dia mety tsy zakako vao zany omenao an'io ohatra fotsiny hoe misy vaton'olo zany to nono tena tsy zakako zany azao nono keliko reto mbola asiana zany dia fantatr'Andriamanitra hoe tsy ho zakako le izy dia mety tsy lalovako fa mety misy mety mandalo an'izay satria fantatr'Andriamanitra eo Andriamanitra nisy eo aminy fa raha ny lalovako koa no ampasany aminao dia mety hitena hoe tena lao ilama zay mahatonga antsika tokony samy mifandamina hoe samy mitondra ny azy alleloia samy mitondra ny azy ho eo amin'Andriamanitra zany Jakoba 5:10 minaran'i Jesosy rahalahiko aoka mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no alainareo ho fianarana ny fandeferam-pahoriana sy ny faharetana manana programa Andriamanitra ao anatin'ilay fampahoriana fa tsy hoe Andriamanitra ny mampahory ianao misy zavatra andrasan'Andriamanitra ao anatin'ilay fampahoriana lalovanao anisany fisaorana satria misy zavatra tsara be azon'Andriamanitra avoaka ao anatin'ilay fampahoriana mandalo sy mety mitrango eo amin'ny fiainanao Exodosy 2:1 naran'i Jesosy nefa araka ny nampahorian'ny Egiptianina ny zanak'Israely vao maika ny hamarony sy ny tombony kosa ka dia natahotra ny zanak'Israely indrindra ny Egiptianina arakaraky nisy ny fampahoriana avy amin'ny Farao maika niteraka ny zanak'Israely mety misy logika le izy satria maraina ka hatramin'ny hariva voakapoka sy voateny eo foana dia rehefa tonga ny an-trano izy mivady dia mba izy mivady mba mifanao confort jaly be dia bevoka arakaraky kapoana zareo dia zany hoe maraina izy kapoana alina izy bevoka misy zavatra miara-miasa maso zay le tia Baiboly tenenina tsy arakaraky ny eritreretin'ny calcul ny Farao hoe arakaraky ny ampahorianan'ireo maika ireo ho fehizitsika nefa Andriamanitra mamela n'le fampahoriana hitranga mba hisiny le fahamarona sy le fitombona eo amin'le vahoaka izay ny fidiny misy zavatra tsy ho azonao mihitsy ao anatina fafinaretana fa misy zavatra izay ho avoaka n'Andriamanitra tsara be mihitsy ao anatin'ny fiaretana alleloia saika tsy niovana hoe Josepha mety ho gaga ianao Josepha ary modèle be mihitsy ao amin'ny tanànako tiany tsy nampamodèle azy tonga avana izy dia miteny nanofy avianareo iainy nofoko izy ianao no andeha hoenona ny nofonao dia le nofoko teo ampovoany dia nareo manodidina fa zany teo ampovoany zany hoe centre taminy izy mihitsy za manodidina izy Andriamanitra hoe ohatrany tsy mety amin'ny programme antsika zany toe-tsain'le rangaty zany ila mandalo formation aiza misy cours accéléré allo alefa any amin'ny fanandevozana azotsika ve rehefa lasa andevo amin'izay Josepha zatra atao hoe prince izy foana no antaniny dadany rehefa tonga tany amin'ny Potifara amin'izay tsisy manontany dia maninona nanovan'i Josepha le ny lalovany hoe aike tsy ohatran'ilay hitako tao amin'ny dada sy neny foana kay ny tena fiainana ary mety tao izy vao nianatra hoe aike mila manao tsara fanahy mpiasa ao an-trano satria lasa mpiasa izy tao tena kaikinao misy lalana hoe anovan'Andriamanitra anao isaory fotsiny io lalana io dia ahoana ary ny pirofo ahitana fa niovy Josepha vao niteny le tandapa anankiray tao amin'ny prison zaho izy tena nanofy tamin'ny alina tsy mahazo hainy zany amin'le nofy tsy dia midika zavatra ary dia Josepha tsy niteny hoe za koa nanofy dia nofiko dia azonareo ve tsy sisika izy tamin'ny nofiny fa nanomboka ny sokatra ny fony mba hiaino ny hafa fa ahoana izy ny nofinao nanao an'izay tena nanao an'izay tena nanao an'izay ay azoko tenenina ve mety ho dika an'izay nofinao aso anao
dia niteneny le izy dans 3 jours ianao a iverinao amin'ny poste iverina amin'ny promotion a afinaritra be ny fiainanao mbola nisy toetaratsy anankiray indray tsarovy a nanankina fanantenana amin'ny hoavy a aman'olona toy izy Andriamanitra efa saika mivoaka fa de zany ray azonareo ve oka mba tsisy an'izay androany dia tao nandinindiny tena tao Joseph ny andro ray volana isa maraina dia mijerijery foana amin'ilay fivoanesany vao maneno ny vavady mifonja dia mitselatra ny fony Joseph zay zao le tandapa fa akana dia ho tafavoaka ato a jerevana tia vomanganareo 1 mois 2 mois ao mba mamaly ianao e zany Joseph so dia zara mila miova zao mahita Joseph Josephine be deabe manontany tena andro any ariva so dia zara mila miova tena nomboka tonga saina amin'izay izy nametraka fotaman'olona mbola tsy tonga ny teny tany amin'ny bokin'ny Jeremia hoe voaozina izay matoky olona fa efa namangy melota ao am-pony Josepha ny verité an'Andriamanitra hoe tsy tokony hiankina aman'olona ianao fa tokony hiankina amin'Andriamanitra dia nitsangany Josepha na hiverina iny tandapy iny na tsy hiverina tsy ny tandapy iny a tsy hanenenako ny nanaovako soa azy satria izay mihitsy ny antom-pisiko mety be indray zany journée androany a alleluia tonga dia nanena ny sonerian'ny prison ato hoe zany Joseph zany teo no eo rehefa tsy nieritrereti ntsony a dia tonga rehefa tsy namatotra azy tsony a dia nomena azy dia andry heritaona avy anao ianao dia iandry heritaona ka raha tsy dia andry heritaona dia sody roa taona ary vao mandray an'ilay teny a ahitsy daholo ny any anaty rehetra raha tsy nandalo an'izay fampahoriana nefa Joseph a tsy nisokatra mihitsy ny sainy hoe izay ny tokony iarahany a amin'Andriamanitra alleluia Mosesy koa raha tsy nandalo désert dia tsy masaka le fahalemem-panahy izay nilain'Andriamanitra ampiasana azy sy iarahana aminy ny Romaina toko 5:7 hatramin'ny 5 Romains chapitre 5 verset 3-5 minaran'i Jesosy ary tsy izany ihany aoka isiky hifaly amin'ny fahoriana ao namoa teny omaly aoka isiky hifaly tandremo sao dia mandeha mamangy fahoriana ianao dia alleluia matize mamangy ianareo hoe mamangy tsy izay a fahoriana eo amin'ny fiainanao le rezana fa tsy fahorian'olona ny hifalianao allo ty teny ty pasteur ma tsy mila zavaina tsara misy olona masy tonga dia mila mifaly rehefa misy fahoriana tsika hamangy fahoriana rehefa tonga dia tonga vanareo mianakavy mitsoka trompety gaga ny olona faly anareo zany fa atandreo amin'izay le interprétation diso le fahoriana resahana eto a le fahoriana personnel lalovanao manokana aoka sika hifaly amin'ny fahoriana satria fantatsika misy afaka mera mamaky amiko ve satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga ary ny faharetana mahatonga fahatsara-panahy voazatoetra ary ny fahatsara-panahy voazatoetra mahatonga fanantenana ary ny fanantenana dia tsy mampamenatra satria ny fanamasina izay nomenantsika no nentiny nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ho ao am-potsika ny tena faharetana zany dia azo ao anatina fahoriana iarahanao amin'Andriamanitra raha misy olona zany miteny aminao ohatra hoe maraina izy miteny hoe andraso eto hatramin'ny 5 fa omeko vola be ianao dia maharitra ianao dia tsy izay le tena vrai patience resahan'ny Baiboly satria iny a misy motivaka ao anatinao motive anao hoe tena iretaka ty farariva tonga dia mety fa le tenenina eto ohatra misy zavatra tsy tianao zany ohatra ny tsy azo elana satria Andriamanitra mihitsy ny mamela an'ilay izy hitranga mba ho lalovanao amoahana zavatra tsara be ao anatinao andisa zavatra tsara be mivoaka eto zao aloha dia zao lasa manampaharetana ianao
tonga dia olona tsy be menimenina miatrika an'Andriamanitra sy ny fotoanany fa lasa manana tanjaka itsika ninona taiminina an'Andriamanitra eo miala ny stress satria fantatrao fa ianao no te hametraka planina fa ny planin'Andriamanitra ambony no ny planinao. Ianao mety mitreny ty zavatra ty raka tokony tamin'ny juin Andriamanitra manao planification aorianany sabotsy fandraisana io omeko amin'izay fa tsy tian'Andriamanitra hoe ho taitaitra dia ho ampahoriny le fotoana nandeha. Velao Andriamanitra hiasa fa izy no mifehy ny fiainanao. Ambadika le faharetana ty misy zavatra important be mivoaka avy ao anatinao fahatsara-panahy voazatoetra. Amin'ny dika teny fototra izy dia hoe dokimay toetra an'Andriamanitra voasedra. Rehefa mandray an' Jesosy ianao dia mahazo toetra an'Andriamanitra. Tena akaikinao rehefa mandray an' Jesosy ianao hoe dia ao anatinao ny toetra an'Andriamanitra hoe rehefa mandeha ny fotoana hoe ka miaritra fahoriana ianao miaraka amin'i Jesosy hoe dia lasa voasedra hoe le toetra an'Andriamanitra ao anatinao. Amen. Ny tovolahy anankiray zao raha ohatra ka manana faniriana izy ohatra hoe akavady tovavy anankiray dia rehefa avy mandray an' Jesosy dia manana fahatsara-panahy miatrika an'iny tovavy iny dia miteny le tovavy ilainao amin'ny 10 amin'ny 4 izy dia efa eo patience aza tonga aloha tsy maninona mihitsy ka amin'ny 4 sasany orana be mihitsiny izy tsy nitondra elo fa mitsotra aminao marina fa toa ohatr'izao fijoroan'le lehilahy miandro eo satria maninona ampiakatra andrazazavavy ny objectif. Alleluia. Ohatra manana patience izy ohatra ny tsara fanahy fa mbola tsy iny le tena fahatsara-panahy. Alleluia. Rehefa tonga ho tokantrano amin'izay tovolahy sy tovavy eo teo izy sitrapon'Andriamanitra raha lehilahy tiava amin'ny vadinareo ary aza tsosotra aminy any amin'izay vao monsieur le fahatsara-panahy voazatoetra n'le fomba fiainany vehivavy manao mampasosotra isan'andro ireo. Tanao ve fantatr'Andriamanitra meloa daholo ny tsika ireo dia efa omemeloa tiava amin'ny vadinao dia aza sosotra aminy. Iny fotoana mandeha iny amin'izay manefy sy manamasaka n'le tena fahatsara-panahy tsy miankina intsony amina condition fa manomboka hainao ny mamoaka an'iny ninonina mitranga sy miseho eo amin'ny fiainanao. Tsy rehefa tonga ny valim-bavaka ny velom-pisaorana ianao fa anao anaty ady ary velom-pisaorana ianao voazatoetra le voasedra le toetra. Miandry ianao satria misy zavatra antena ianao fa misy taona miandry fotsiny ianao satria izay fotsiny voasedra ianao zany. Alleluia. Tian'Andriamanitra ho masaka le toetra ao anatinao ary zany no anisany mahatonga an'le hoe ilaina tokony isaorana ary lasa hifaliana ny lalam-pahoriana satria hamoaka zavatra tsara tsy ho azonao n'aiza n'aiza ianao amin'ny alalan'le lalam-pahoriana vetivety ianaranao miombona amin'Andriamanitra. Filipiana 4:7 ny anaran'i Jesosy. Eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka mpitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Raha iresaka résurrection antsika dia tsy maintsy miresaka ny fiombonantsika fijaliana amin'i Jesosy. Le mijaly tsy hoe tsisy vola ianao tsy izay fa le mijaly ianao manohatra ny tenanao te hangalatra dia miafy tsy miaritra ianao mba hifehanao tsy hangalatra satria sady mitsinjo anao ianao mitsinjo ny hoavinao mitsinjo ny taranakao ny misaina mandrakizay ianao. Iny le ady tsy aretina le fijaliana fa ianao miady amin'ny tenanao mba tsy hoany amin'ny fanimpotsampy ao anatin'ny amafo ny fanentainana fa hifikitra amin'Andriamanitra ianao hoe izay mitranga eo izay ataonao eo fa eto zasy ianao manasitrana ianao amen manasitrana ianao alleluia tsisy ankoatran'izay. Alleluia.
zay le ady zay le fiombonina fijaliana misy zavatra iaretana tena kaikinao le zavatra iaretana hoe vetivety hoe ohatra misy zavatra ataon'ny olona tena reno misy tena manaftohana zany a dia le ady a tsy amin'ilay olona manaftohana fa ady amin'ny fonao mba tsy totra le fahatezeranao. Amen. Fa mba mangina ianao atelonao le fatafitoinana rehefa tsy voatelo tapen'ny orona mety io atelomy ihany io a mivoaka ary io avy eo fa za tetrinao tena eo kaikinao azo iaretana le izy hoe avy areny farana zay azo iaretana le izy hoe Numéro toka telo amby roapolo andifa raiky amby roapolo aminaran'i Jesosy tsy mijery faharatsiana eo amin'ny Jakoba Andriamanitra ary tsy mahita fahoriana eo amin'ny Israely. Jehovah Andriamanitra nomba azy ary oby fanao amin'ny andriana no re eo aminy. Ny fijerin'Andriamanitra n'io fahoriana io tsy mahita fahoriana izy fa fanamasahana toetra no hitany. Alleluia. Ohatranao na re zany ny mpanao lakozia rehefa mahita afo a be faly be satria to dia efa misaina izy hoe masaka ny tsaramaso voaendy ny akoho zay ny fijeriny an'ilay afo. Fa raha pompier no mijery afo a réflexe voalohany aiza misy rano ka eto ny réflexe n'Andriamanitra rehefa mijery fahoriana dia mahita zavatra masaka izy ohatry ny sakafo masaka ny sakafo rehefa atao eo ambony afo Alleluia. Zay fijerin'Andriamanitra zay ilaiko ary ilainao ihany koa. Raisy zay fijerin'Andriamanitra zay aokenao ho ampahereziny fijerin'Andriamanitra tsy fahoriana io fa fombana rehefa masaka le toetra io tehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra. Amin'izay fotoan'izay 2 Corinthiens 1:4 aminaran'i Jesosy zay nampionina anay amin'ny fahoriana rehetra mba ahaizanay mampionina zay rehetra mitondra fahoriana kosa amin'ny fampiononana zay ampionon'Andriamanitra anay. Lasa afaka mampahery ny afo ianao rehefa avy nandalony ianao. Tenenina akaikinao be dia be miandry ny vavolombelonao any ambadibadikany hoe amen. Mety tsy tiatsika ilay lalovantsika mety tena tsy tiatsika mety tsy nisafidianantsika mihitsy ilay parcours fa tenenanao fa any ambadibadikany misy olona ho atsangan'Andriamanitra isaky ny ijoro ianao hitenina nampandresen'Andriamanitra anao teo amin'ilay nanjo anao. Misy antony io fa hitsikio fotsiny dia hifaleo isaory dia miaina miaraka amin'Andriamanitra mba ho masaka le toetra mandritra le fotoana n'le fampahoriana vetivety. Amen. Point farany aza isan'ny olona mampahory ianao satria efa mba nandalo. Tena kaikinao aza isan'ny olona mampahory hoe satria efa mba nandalo Exode 22:20 dia manambara aminaran'i Jesosy hoe ary aza manao zay sarotra amin'ny vahiny na mampahory azy na midika teny hafa dia hoe aza rasista. Azonareo ve? Tonga dia mankala fotsika hoe le anyreny nefa le olona io tsy manao nininina anao mety sy io resaka tsy voatery ho marina. Ary rehefa manana an' Jesosy koa tsika dia tsy tokony isy karazan'olona ka hankalainao, tsy tokony isy hoe karazan'olona ka ho ahilika hoe reny angambany Andriamanitra tia ny olona rehetra. Leviticus 25:17 ary aza misy manao sarotra ianareo fa matahoran'Andriamanitra ao fa izao ny Jehovah Andriamanitra reo. Isan'ny fahatahoran'Andriamanitra ny fitandemana mba tsy hampahory ny hafa. Misy olona mety eo ambany fifehezanao aza profitena dia aza abusena kosa matahoran'Andriamanitra. Amen. Deutéronome 24:14 aza manao fitondrana sarotra amin'ny mpikarama zay mahantra sy malahelo na rahalahinao na vahiny eo amin'ny taninao sy eo an-tanànanao. Colossiens 3:19 ianareo lehilahy hatrany amin'ny tokantrano ty resaka ty zay leva resaka teo ianareo lehilahy tiava ny vadinareo ary aza sosotra aminy. Colossiens 3:21 ianareo papa mindolo hoe papa manatrika eto aza mampasosotra ny zanakareo fa andreo mamofo izy fa tsy afaka eo ianao ry dada dia mieritreritra zany loha ty tokantrano ty ianao te hamofo ihany. Tonga dia mivoaka avy any Colossiens hoe riray ozy izy aza manao zay hampasosotra ny zanakao sao dia mamofo izy voasaringitra hoe bainina. Azonareo ve? Marina fanomena fahefana hitantana sy hifeny tokantrano ny lehilahy
fa tsy mahazo miopefy ka hampasosotra ny zanany. Misy zanaka zao manatrika eto tena izany mihitsy e. Teny zao valy teno anao a aza mora sosotra koa ianao e. Alleloia. Hitanareo ve misy zavatra amboarin'Andriamanitra. Itokantrano io zany tokony tena anjakan'ny fiadanana, ny fifaliana, ny fahasambarana, ny tsikitsiky, ny fiomehezana. Ovintsy anao me farany zao vao teo. Alleloia. Fa atany an-trano mba sy fiomehezana ao an-trano ao. Tsisy raison meonao an-trano nareo telo menaka eo amin'ny couloir tonga dia alefa azo fotsiny ihany io. Lasa ohatrany hoe miandry zavatra imezana. Ataovy rediffusion aleo malarivana atao paster zao fa ikosa aloha tena nafinaritra. Andeha rediffusion ianao tsisy mega eo dia tapony eo fimehezana. Aza ankinina amin'izany. Velomo ny fimehezana amin'ny fotoana ilana an'izany. Alleloia. Aza ho isan'ny mampahory. Toetra tian'Andriamanitra iainany zanany mba tsy ho isan'ny olona mampahory ny namany sy ny mpiara-belaminy ny zanany. Atomboka ao an-trano, eo amin'ny sehatry ny fandrarana, anehoana fa mitandrina isika tsy hanao ihany koa izay mangidy eo anatrehan'Andriamanitra. Alleloia. Aza ampahorian'Andriamanitra amin'ny toetra ratsy averimbe rina. Jeriatrika, tsangana amin'izay. Oka, ina moa dikany oka? Oka izay ny fahotana. Amen. Ina moa ty an'izay? Anao moa jeriatrika tena moa? Alano mahitsy io fiainanao io. Alleloia. Alleloia. Ao fafontananao dia misaoran'Andriamanitra. Isaoranay amin'ny fony manontolo ray aminaran'i Jesosy. Namanginao anay androany amin'ny fahamarinany fijoroanao miaraka aminay. Fa azonao faranana ny fampahoriana arisan'izany eto amin'ny latabatra androany. Eny tokoa tsy mba mpampahory ianao. Ary fonanay aminao raha misy tompo mety ho sainany tsy palotra ao anatin'ny zanaka ao. Raha nisy fotoana ka nanendrikendrika anao ho fototry ny fampahoriana iainany. Mino izay fa raha tafaverina aminao androany dia hoy isany voavela helo ka afaka iombona sy havana aminao. Misaotra raha eo fa tsy salasala izay hiantso ny anaranao amin'ny fotoana mahatery anay sy mahory anay. Mankasitraka sy mameno voninahitra anao zay fa miara-miasa mahasoa ny zavatra rehetra. Manamasaka an'ilay toetra anao tianao ho hita eo amin'ny fiainanay. Ny lalam-pahoriana lalovanay sy avelanao andeha eo amin'ny fiainanay. Andro marain'izay mankasitraka sy misaotra anao amin'ny fony manontolo. Misaotra betsaka fa tena hitsianao ampitiavana, averinao ampitiavana, ampaherezinao ampitiavana. Fa na inona fampahoriana mety misy eo amin'ny fiainana zany azo faranana amin'ity an'ity eto amin'ny latabatra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny alina izay namadiana azy Jesosy nandray mofo dia niteny tamin'izay niarany sakafo taminy teo hoe ray soano tia nitenako izay nivakiana ho anareo. Izao ny ataovy ho fahatserovana. Matserovany Jesosy amin'ity marain'ity fa tsy izy no mampahory ianao. Ary izy tokony anao afaka hanafaka anao fampahoriana. Misy toetra masaka tsara be tia nivoaka fotsiny ao anatin'ilay fampahoriana. Dia farana ilay fampahoriana dia misy double portion zavatra azonao. Mifarana ilay fampahoriana masaka ny toetra. Ohatrany hoe piana ny afo masaka ny tongotromby. Azonareo ve ilay izy? Tena double mahafinaritra be ilay vokatra satria manomboka misokatra amin'izay ny ao anatiny hoe tsy mandehandeha foana akety fiainako ity. Fa misy Andriamanitra mife sy mitantana. Feno fisaorana sy fankasitrahana ao anatinao. Efeo ampikarakarana anao ny tompo ary misy zavatra tsara be izay hivoaka ao anatin'io zavatra lalovanao io ary ho faranan'Andriamanitra io dia tafavoaka soma tsara mpandresy ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaora azy. Raisin'i Jesosy ny ranom-boaloboka dia izao noteneniny tiany kapoaka amin'ny fisaorana raha amin'ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloko ny maro. Tonona aminaran'i Jesosy fa ho antsika izay niverina teo anatrehan'Andriamanitra avy amin'ny teny mpanitsiana izay nomeny
nataony sahaza amin'ny fotoanantsika androany maraina ho an'izay rehetra efa nibebaka fa mety nanendrikendrika an'Andriamanitra izy na mety tsy nino intsony fa mbola afaka hiova ny situation mpiainana mety tafateniteny foana sy tafanometsiny an'Andriamanitra mihitsy aza azoko antoka fa amin'ity maraina ity satria efa niverina taminy ianao dia tononoko ampahatokiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo fa voavelan'ny eloko ao amin'ny anaran'i Jesosy voavelan'ny elokontsika sy raray avy misaora azy ao afantanao dia mankasitrahan'Andriamanitra misaotra feto amin'ny latabatra ny faranana ny fampahoriana mivoaka ny toetra tsara mivoaka ny toetra masaka misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa tafiavana aminao zay mba tsy hisan'ny olona manendrikendrika anao hoe ianao no fototro ny fampahoriana loza ny fahadisoa ny fomba fijery zany misaotra fa amin'ity maraintianko zay tafiavana aminao fa raha mety nandalo teo amin'ny fiainany tsy finoana satria mety naharitra be ilay fampahoriana velona vaovao ny finoana andro amin'ny maraina fa mbola azo atao zany satria eto ianao miaraka aminay misaotra ray amin'ny anara maherin' Jesosy fa misy zavatra be dehibe ny farananao indray teto amin'ny latabatra fiombonana firaisana ary fampihavanana misaotra fa tsy ho ampoizinay ny fahafamponay rehefa ho voasedra sy ho masaka ilay toetra ao anatin'ilay parcours zany maika hiankinanay aminao amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy any Nazareta amen amin'ny anaran'i Jesosy amen ratsika itiaka amin'ny fitsara ho an'ny tompo mahazo toerana vetivety dia ny mpanompon'Andriamanitra anao ny vaovao dia avy eo anao fidarana anankiroa tsika dia mametraka tsotrany dia mirava Alleluia Alleluia andao aloha tsika hiteka mafy ho an' Jesosy ny amin'ny latabatra izay namarana ny fampahoriana teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy atovy mafy ny teaka ao an' Jesosy zay ve mafy indrindra Alleluia misaotra Jesosy tonga amin'ny fotoantsika anatazana ny fanatitra sy anatazana ny ampahafolo-karena araka ny teny maly ninona nataonao ataovy amin'ny fifaliana ho an'Andriamanitra amen rehefa manomenao ataovy amin'ny fifaliana dia misy boky sainy amintsika eny dia alefantsika ao anatin'izany ny fanatitra ny ampahafolo-karena tsy antery fa zay manome amin'ny fifaliana no ankasitrahana amen amen ny sekolontsika latsinainy talata alarobia ao amin'ny Shoprite Analakely latsinainy talata alarobia Shoprite Analakely manomboka amin'ny fitora hatramin'ny valora sasany maraina Shoprite Analakely ho an'ny raha sendra tsy hitanao dia ao hôpital lycée JJR Jean Joseph Rabearvelo ao amin'ny deuxième étage latsinainy sekoly fanasitranana io talata sekoly famana olana ary larobia sekoly fitaipana sy fanambinatsoa ho an'ny isam-batan'olona sy ny isan'ny tokantrano amen tonga avy ianao fa ho hitanao fa ho tahin'Andriamanitra iova ny fiatrehanao fiainana atanjaka ny décision anao nohitra fakapanahy tena reny zavatra tsy nety hatramin'izay reny mianakaiky kokoa an'Andriamanitra ianao satria rehefa mihinana tenintsika dia le teny mitondra vokatra eo amin'ny fiainantsika vokatry ny décision antsika amen amen dia amin'ny zomantsika eto amin'ny tranopokon'olona Analakely manomboka amin'ny 4 ora zoma fanotronana alleluia efa eo ny any mpanompon'Andriamanitra amin'ny semaine ambony daholo antsika hiteka mafy ho an' Jesosy alleluia dia amin'ny sabotsy amin'ny herin'ny androany ohatra ny andro amin'ny maraina ihany amin'ny fitony fotoanantsika eto amin'ny tranopokon'olona Analakely mbola mitohy ny fandraisana cahier 100 page sy 200 page raha ohatra ka mbola misy vonona anome an'izany ho an'ilay toerana fitezana zazakamboty alleluia ankasitrahana sy isorana ireo izay efa nanome fa tena inoko fa faly be le ankizy zara tsy ankizy faly nahita le izy ay zany izy maika fa le ankizy azoko atsainy eto sady hoe dia manentana tranontsika mitoy hatrany koa ny fanangonana ireo fafana izay anaovana ny centre HVKL dia eo ampanaovana ny tsika moa tsy ezaka tsy hoe ezaka akaiky anaovana radio
tsy amin'izay tsika fa raha terepanahy ianao a manao fananganana radio koa tsika radio eto Antananarivo sy any Antsirabe ho fanapariahana andalo tsika tehaka mafy an Jesosy fanapariahana amin'ny filazantsara tsy misy klema alleloia ataovy azo antoka fa farafaratsiny ianao mitondram-bavaka ny amin'izany farafahakeliny mitondram-bavaka ianao ary mino ahako fa misy zavatra afaka ataonao ho an'izany asan'Andriamanitra izany amen na amen amin'ny herinandro efa eto ny mpanompon'Andriamanitra hiaraka amintsika eto alleloia manasanao hitsangana ataovy ahinjiro maketsy amin'ny tsy boxy tsy ny tananao dia andaontsika hivavaka ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao zahay misaotra Jesosy misaotra raha eo fa ianao no nanome anay hery ahavory arena tsisy izay eto amin'ny fiainanay Jesosy ka tsy nomena anay enina dia ny fofonainay azy Jesosy amin'ny fifaliana tokoa no hanomezanay ho anao tehirizo izany ataovy mahazo fanahin'olona maro be Jesosy ho amin'ny fanjakanao voatahiry mandra-piverinao eny amin'ny raha ho any lanitra amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hitehaka mafy alleloia andao toizatsika ihany tehaka mafy voninahitr'Andriamanitra izay vonina hideran'i Jesosy rehetrarehetra aoka iorakoraka mafy ho an'i Jesosy alleloia ataovy ambony le tanatsika urakoraka ho an'i Jesosy Tile fiderana mama faturane Zay maeno aze Dia manaue Zay le fiderana mampaere Ni ankizy Ni tanora Ray aman-dreny Dadabe Nembe Tsika jiabe Fal Ideran'i Jesosy Ni ankizy Tanora Ray aman-dreny Dadabe Nembe Tsika jiabe Fal Irao izay Otrosy rehefa mitery Otrosy rehefa mitery Otrosy rehefa mandihy Otrosy rehefa mandihy Amin'ny fonay Amin'ny sanay Amin'ny herinay No hitanana ny fonay Otrosy rehefa mitery Otrosy rehefa mitery Otrosy rehefa mandihy Otrosy rehefa mandihy Amin'ny fonay Amin'ny sanay Amin'ny herinay Urakoraka ho an'i Jesosy Asa le tanana ho an'ny Tompo Eto anatrehany Tompo No hitsinjako Santariny eto an-tany Ilay fiderana Tsy mijanona ratsy eny an-tanitrany Eto anatrehany Tompo No hitsinjako Santariny eto an-tany Ilay fiderana Tsy mijanona ratsy eny an-tanitrany Ni ankizy Tanora Ray aman-dreny Dadabe Nembe Olo jiabe Fal Ideran'i Jesosy Ni ankizy Tanora Ray aman-dreny Dadabe Nembe Olo jiabe Fal Terawe Otrosy rehefa mitery Otrosy rehefa mitery Otrosy rehefa mandihy Otrosy rehefa mandihy Amin'ny fonay Amin'ny sanay Amin'ny herinay No hiderana ny tomponay Otrosy rehefa mitery Otrosy rehefa mitery Otrosy rehefa mandihy Otrosy rehefa mandihy Amin'ny fonay Amin'ny sanay Amin'ny herinay Ataovy ambony le tanana Asi urakoraka ho an'i
eo le tanatsika ho any jesosy a nitsangana la iavo indrindra resy ny fahafatesana reo fijaliana tsisy nandaitra taminy jesosy mahofanavotana tsika izy nanolo tena miaritra mazahotsika famonjena afaka jesosy no namonjetsika mifalie miravoe favotratsike aetsika tseo ny tananao adoladolao ny lohanao ilay mpanavotre mifalianao e miravoe favotratsike aetsika tseo ny tananao adoladolao ny lohanao ilay mpanavotre mitsangane mifalianao e favovontsanao e azam salasale avainapuna fatesona nadrese mifafatesano fafoletanale amzao efazotsika le fandrisina azam salasala mrearea seuni maro ambaro fatsika afake ofanavotana tsika izy nanolo tena miaritra mazahotsika famonjene afaka jesosy no namonjetsika mifalie miravoe favotratsika aetsika tseo ny tananao adoladolao ny lohanao ilay mpanavotre mifalianao e miravoe favotratsika aetsika tseo ny tananao adoladolao ny lohanao ilay mpanavotre mitsangane mifalianao e mavovontsanao e azam salasale afainapona fatesona nadrese mifafatesano teka wantupa halleluja asele urakura kampandresa Faliano, Fatsanam Tera, Sanam Tere. Mi falie, miravue, favotratsike. Aetsika tseo ny tananao, adoladolao ny lohanao, ilay mpanavotre mitsangane. Mi falie, miravue, favotratsike. Aetsika tseo ny tananao, adoladolao ny lohanao, ilay mpanavotre mitsangane. Mi falie, falianao e, favovontsanao e, azam salasale, afainapona fatesona nadrese mifafatesano. Iadoago jesosy d'octobre io a raha sitrapony tompo a misasatsasaka any mois d'octobre misy ralia anankiray ho ataotsika tiaka anao iomana amen na amin'ny faritra tokony hoe analavory iny a ataotsika tiaka mafy tsara ho an' jesosy dia
miomana ny ao amin'ny tia sampana voalohana saiko to dia miomana ny kantine. Alleloia. Vavaka anareo zay tompo tena ane tonga avantsy izy kaly rehefa hitanao tsara zany e. Alleloia. Dia miomana sady anatin'izany tsika rehetra ataovy anatin'ny fonao fotsiny ilay izy. Amen. Ohatra ny joroa tatineriana teo iny atao fotsy anatin'ny fo. Ataovy reo hoe raha misy ny zavatra mahafaly an' Jesosy zao dia ianao mba manao ny asany. Fa zao nefa olona tsara toetra mandeha manao ny asany any fa tsy hoe maika anao ny asany fotsiny na ratsy toetra azy sady amboarina ny toetra no miazakazaka tsika andeha hitory ny fahamarinany teny mba ho voarain'ny olona ny fahatsaran'Andriamanitra. Taontsika hivavaka ary ray amin'ny anaran'i Jesosy araka ny teninao androany dia vavaka ho an-tsirairay avy izay manatrika eto. Tsy mora amin'ny hita maso ny fampahoriana nefa manangana sy mampijoro ny teninao. Ary anisan'ny sujet angatahany amin'ity marain'ity mba tsy ho latsaka intsony anatina fakapanany zanaka ao tsirairay avy ka hiady aminao. Treto aoka hisokatra ao anatin'ny fanantenany rehetra satria ianao Jesosy ny fanantenana ny voninahitra fa azo faharanana ra-potoana ny zavatra rehetra. Amin'ity ianko izy tompo dia mametraka eo am-pelantananao mba tsy hisan'ny olona ampahory ny namanay sy ny hafa izay, mba tsy hisan'ny olona ampahory ny ao an-trano izahay, fa hisan'ny olona mitondra ny endrikao, mitondra ny fahatsaranao, miaina ny fiainanao. Vavaka ho an'izay miatrika fampahoriana amin'ity an'ity araka ny teninao araka ny zavatra mmpanaovanao anatin'izao fotoana maraina izao. Efa nitoriana ny teny efa niraisina ny fandraisana, hisaorana sy ankasitrahana anao, saotra ny amin'ny fiasanao, saotra fa hivadika ho vavolombelona le lalan-tsarotra, hivadika ho fahagagana le lalam-pahoriana, hivadika ho voninahitra le hatrehan'ny zanaka ao tsirairay avy. Mankasitraka sy misaotra raha eo ao fontanao to dia hisaory amin'izay, hisaory Andriamanitra izay efa mianao, tianao, tsy manameloka anao, tsy manary anao, tsy mamela anao rery tsy manosy botanana anao, fa manokatra ny tany an-tran'ny tompo dia mandray anao satria mbola miverina eo aminy ianao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta fa vita tsara io zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao eo. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta fa hivadika ho fahatsarana tsy hay hazavaina io situation misy androany io satria tonga teto ianao nandray an'ilay fahamarinana dia ny marina nanafaka anao tsy ho andevoziny fanendrikendrehana sy ny tahotra ny tsy finoana fa ho tafavoaka somatsara ianao miaraka amin'ny fanotronan'Andriamanitra mahita ny toetranao feno tsikitsiky mankasitraka sy manome voninahitra azy amin'ny anaran'i Jesosy. Vita io ady io, vita io ady io, tanteraka ary tehirizina amin'ny fihavananao amin'Andriamanitra manomboka androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita fa ianao io tsy le miadiady amin'ny tompo zany tsony atao vamanina mafy tsara, tsy le miadiady amin'ny tompo midongodongo reny tsony ianao fa le mijoro tsara mankasitraka sy manome voninahitra azy satria fantatrao fa mitantana amin'ny fiainanao amin'ny rariny sintsiny izy sy amin'ny fahamarinana. Tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta, ny fanasitranana, ny fahasalamana, ireo vavolombelona amin'ny fahasoavana amin'ny fomba an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mandehana fa tsara aminao ty weekend ty amin'ny anaran'i Jesosy. Io herinandro manaraka ho avy io ho rakotra fahatsarana io amin'ny anaran'i Jesosy. Vao maneno ny telefona dia bonne nouvelle, vao misoneny amin'ny vavahady bonne nouvelle, misy olona miaona aminao bonne nouvelle, vao avy mivavaka bonne nouvelle amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'izay manana faniriana andeha hanao rallye miracle mois d'octobre, anokatra fampahitana fitiandriamanitra na amin'ny fotoana na amin'ny fandaminana, fahafahanao mahazo t-shirt, ny vatsy rehetra ilaina tonga anao ho isa mpandray anjara, hitondra ny anjara brikinao ianao arak'izay ao-ponao, sokavan'Andriamanitra zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina sy fanankery avy a Nazareta. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Teka mafitsika ho an'i Jesosy. Araka ny teny pasteur teo raha sitrapon'Andriamanitra dia efa miaraka amintsika eto ray aman-drentsika amin'ny semaine ambony dia manasa antsika mpitiavana foana anatrika amin'ny fotoana raha mbola renao hoe misy fotoana ka afaka ianao, izany hoe raha mbola renao hoe velona ohatran' izay zany no sy tonga velona, alleloia, dia tonga avy. Amen. Fa ilaina ny teny ilaina miombona amin'Andriamanitra. Teny akaikinao misy zavatra vita androany hoe fifandraisanao amin'Andriamanitra zao hoe misy zavatra namboarina hoe any amin'ny ho avinao koa hoe misy zavatra namboarina androany hoe
teneno izy tahian'andriamanitra ianao hoe misy zavatra mitranga tsara be zao hoe a ao ariana ty androany marainty hoe dia teneno izy aza isan'izay tsy mino hoe a fa mino ianao e syteka siorakoraka mafy tsara ho an' jesosy e alleloia za raha ora ny fahasoavan'andriamanitra no matoy izao a ary ny fahasoavan'andriamanitra no matoy izao